feel good. Limitation à 2 vitesses. Hainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vavaray feo 10. I feel good. Ao, mezambanareo e. Zany hoe raha sirilo ity fa matezovanandramory zay fiarabany zay. Zao zay matiary rehetra. Ka ohatrana zao eninareo zany misy kovina be zany. Ety amin'ny avabe, ety amin'ny endina be, sady mitarika an'le sarety no miresaka mivatana aminareo mijery an'le raha matoty tsy hay izy natevitra amin'ny fiainana na misy famoiza-po na lasa-dala. Dia mbola mijery amin'ny ankizy voretra kely eto miaraka amin'ny fanina amin'ny ankizy mpianatra mikanjo madio kely mianataty amin'ny materaty. Zany rehetra zany mitete amin'ny avabe. Andramo moa zany raha tokony ho izy zany dia ohatra ny anazavany loha-bolana eny tompony mangatakatiny. Izy io raha ny tena mavina io hoe mangatakatiny satria misy hoe mamono akoho zany l'izy. Dia le akoho nefa zany akoho any tena ihany dia nefa ny olona moa nanao azy dia ataony tompony akoho nefa mangatakatiny akoho. Misy ihany koa le tompo-tsamy mihony. Ino moa le dikan'le tompo-tsamy mihony. Ianao zao mitompom-bady dia lasa manontany hoe ohatray, ohatrany lasa sakafo ny sasany no ny any ambilan'ny sasany. Zany le tompo-tsamy mihono mbola resaka ataodolo zany. Ka androany mantsy saika hoe Zafra Filomenina mitety resaka momba ny rano madio satria ohatra misy sponsor kely mahafinaritra dia hoe androany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny hoe fahazahoana rano madio, zo fototra hono no misasa amin'ny rano madio sy misotro ny rano madio. Ilaina ho ny rano madio mba amin'izay mba tsy dia voreta sady andrahoana vary nasana via nasana akanjo. Dia raha Filomenina moa tsy tonga zany fa lasa nanasa lambendoa rano ony. Dia ozy raha jerena ny olona manodidina rehetra very zany. Tsy manana an'ilay zo fototra zany tsy manana an'ilay zo fototra satria jerena ny vehivavy misy fofontsonjo, jerena ny ankizy masisisy kely, jerena ny lehilahy atao maimbo ny foroma, jerena ny vahoaka atao maloto lamba. Izay any azany andeha ifampilelaka toy ny amboa ve sa anadio tena toy ny saky tompo mangatakatiny sady tompo-trano mihono. Nefa ndefa ny akoho no matoa tsy manino ohatran'izay ny sinamono. Sota tompoko. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Hainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vavaray feo 10. I feel good. Inona montsy efa entin'ny rivotra? Rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizafy. Nefa lasa olona. Alasinainy taratana lavilaka misy moa sabotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikany ianao, miraikitra tsy mandeha amin'ny zelonina fa tianareo foana Galana, miaro ny fahasalaman'ny mpandeha taxi be. Orange, mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Orange. La ataony ray bosy foany felaka matsirava. Arahaba. Mba imitation baiko. Arahaba. Miraba mahandra chefke eo miraba Larissa miraba Mangatsika rehetra. Ohatrany titeny hoe Dominique zany. Tsy haiko le tonga anaty zany hoe Kodara dia Dominique. Oh karaga. Tena sery. Dia ny vaovao ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona. C'est miti. Droit de l'homme ça. Droit de l'homme, journée internationale des droits de l'homme. Zon'olombelona. Misy zavatra be dia be ao anatin'io. Tsakaka. Io zon'olombelona io. Izy io moa zany le tsika moa le any amin'ny resaka kivalany ihany ny tsika tena. Rehefa ny dalo manao zao rehetra tsisy miteny fa rehefa ny gendarme manamboatra le dalo dia zon'olombelona. Zon'olombelona l'izy. Misy blakin-draha Honora zay koa tsy haiko raha tadidin-draha Eric ty fa ela le hoe
vohitsakitsaka ny zon'olombelona dia nanontany ndaonao raha fa vohitsakitsaka amin'inona le izy amin'ny moto ve sa amin'ny fiara no lazaina hoe vohitsakitsaka foana le izy. Iny moa somary mba fanontaniana petraka ihany efa napetratsika teto izy tamin'ilay mpandeha izy napetraka le izy ka hoe fa nahoana zany lefa hoe le satria ve efa hoe daly zareo na jiolahy zareo dia afaka ataony ny zavatra rehetra satria izy efa jiolahy fa ny olona tsy jiolahy tsy afaka manao an'le izy dia raha ohatra zany zao a sanatria zany miditra tranona olona anankiray zao ilay jiolahy na le dahalo dia amboariny le ry légitime défense ange zany zahoana ho anareo mahay légitime défense fa mila mba mitovy kosa aloha le hery ampiasaina fa tsy hoe raha ohatra izy mitondra basy teny larisa antsy be zay indrindra mantsy izy mitondra rehefa ohatrany vehivavy ka ohatrany hoe kifafa no entiny andetehana na ohatran'izao tsy maintsy mba mampiasa antsy kosa ka zay indrindra mantsy ny tiako tenenina anao ao an-trano kokosa izy ka eny tsy maintsy ny any tonga aloha noho ny anazy de zafy de mbola eritreritra hoe fandanja fa enao ve azo ny tapoka tsy mahalela azo tanany io moa rehefa raha ny tena tokony misy aloha dia izay hoe mba fandanja nareo le mahay an'ity lalàna mahirana fa tsy tonga dia ananina be nianina ohatrao dia ihany ohatrao ohatra izy zany ohatra zany izy tia zao ny anankiray mitondra basy izy ohatra mitondra antsy fa maiko ny daky ndray mpandeha tonga dia ninjera avy ambony varavarakely dia ny lohany tsatoka aloha dia maty izy dia ahoana indray zao zany zao nefa ny zao zao misy an'le hoe homicide involontaire dia nefa za manao légitime défense satria izy nanafika dia maiko indray maka nefa niny koa tsy afaka azavaina hoe nanafika marina nanafika ana ve izy sa ahoana ka tafiditra otrano kokosa ve izy tsy efa nanafika ohatran'le olona anankiray zay na tafatsoropaka teo ambadiky ny saoty vavady le mpangalatra ny saoty fa avoavo le tamboho saoty dia ohatra mbola nienjera dia le rehefa tafavoaka namboarin'le izy vitany aminy sotomin'le niditra taombavadiny le izy taombavadiny fafany daholo le trasy hoe teto nenina dia ahoana arany dia ahoana vita be ny afaka ananana nefa misy jurisprudence ty hypothèse be tabe moa zany fa tsy tiditra lalina be loatra an'izay hoe ny tribunal nareo mahita azy tsara misy fanontanianao mantsy mba enao ny anatra an'io zany mba antony anontaniana an'izany hoe ahoana moa zany mipetraka légitime défense marina hoe tokony mitovy le hery ampiasaina tokony mitovy mihitsy le hery ampiasaina zay mampa hoe légitime défense anazy heritina indray hery miaina mba hoe mitovitovy eo zany le izy fa tsy hoe heritiny herinay vao dia miovariny rasata tampoka na hirabe tampoka na herilala fa le resaka zon'olombelona ty Larisa Serika mbola hevitra mbola tsy mety tafitra mihitsy zany maneran-tany amin'izao hoe zinga nareo tavaratra no nametraka an'izy io dia izy ity nareo nataotao ihany no napetrapetraka reo dia nefa nareo ara tsy manaraka an'le tsy manaraka an'le izy akory no izy ry zareo ny afrikanina moa zany tena miteny an'izy io kokoa manao an'io critique io hoe io zon'olombelonareo inspiration occidentale io fa ny afrikanina ny afrikanina zany manao an'izay critique zay ary mbola débat be mihitsy le izy fa mbola tsy mitsahatra mihitsy za mahita hoe ny ivelany hoe misy fiarovana be ihany misy le izy fa ny amina firenena andalam-pandrosoana no resaka zon'olombelona zany tena tsy dia tena hoe ahitana inona loatra mihitsy ka ny fanolanana io arika zao dia efa hoe tsy fanatsana ny zon'olombelona reny ny fanafiana amin'ny tapedina reny dia efa izy daholo koa reny hoe tsy fanatsana izy mantsy misy ohatrohatry zao hoe tena fangahy ianao voatery amalifaty ka ohatra sanatry zany eo ambonin'le olona ry izy nitratrako amboaro kokosa ka loi de talion tena seria dia rehefa avy eo amin'izay ianao diso mihitsy ianao torian'le fianakaviana ianao ohatray fa ahoana moa eo zany le tena manahirana zany le izy dia eo koa zany misy any hoe mandray ny andraikiny ohatra mpitandro filaminana amin'ny zavatra rehetra mandray ny andraikiny izy fa tonga ny fitsarana dia mivoaka le olona nefa le olona tratra ambody olona ambody omby zao ihany dia rehefa avy eo manao fitsaram-bahoaka ny olona dia voasazy eo zany zao le olana hoe ka le fitsaram-bahoaka ny anasaziana n'iny raha irika tsina le hoe tsy ara-dalàna le fihetsika atao fa ny olona moa zany hoentin'le forano mafana iny dia zay mampatonga an'le olona mahatonga an'le olona manao izay fihetsika zay fa mila trotra ny fitsarana mahefa ny fitsarana anazy sy fanasasiana azy andraiky ny tandrify azy ny olona zay fotsiny le izy ny sanambaratonga moa zany tiako tenena satria ny tsy fahatokisana ane no miteraka ny fitsaram-bahoaka io tsy fahatokisana ny filaminana fitsarana zay mahatonga le izy afantatra ry zareo zany za mantsy mahita hoe
misy olona anankiray zay mpanendaka izy le tsy menatra ny anapatanan'olona mihitsy le tapahany mihitsy ny tanana angalany le volamena sy montre sy tsy haiko reny tratra ary izy de ozy izy le olona hoe avoa eo izy ozy izy le polisy nalefa tany fitsarana etsetra herinandro iny izy efa hitan'ny olona eo sady eo zany le olana de eo am'izay zany ny olona le mbonana ary ny olona amboariny olona am'izay izy disonareo izy izy fitsarana disonareo ny eo koa moa zany le efa fantatra zao le olona fa zay le fa ataony de ka tsisy nitoroka zay koa tsisy nitoroka koa le mataotra le tsindrano rena any ambadika any koa ranga tsy hitany lavatrany lafa ataony ka na tsisy nitory arany tokony nga tsisy lalana mipetraka ohatr'izay marina godara hoe na tsisy nitory ka tratra izy azo atao zay ka misy olo hoe misy partie civile moa filazany leny nany ny procureur zany tonga de mandray position tonga de izy no manao an'le tokony zany le efa olona efa fantatra zao hita efa tsisy zay tsy mahafantatra fiarahamonina ohatran'le ria pasan'ny malon'le olona efa fantatra to le rior le rony de rehefa mahita portefeuille kara-panondro maraina de efa nisy voty eo fa tsisy azo ataoko voty eo na le polisy ara miteny eo ka tsy fantatra hoe ahoana moa le fa nizalany mahafantatra io le izy fa le mpanendaka koa misy tsy professionnel zareo le mpanendaka anaty sotro tery le antsinana ambany ana mbola nisy dia anaty bera ozy tena mbola tsy professionnel ty mpanendaka mihetsiketsiky zao lery mbola misy dia anaty bera ao aly ty antsy tsy mbola professionnel la niatsa lary mbola misy dia anaty bera mbola elako zaka ala atao ata tsy raika koa mbola misy dia anaty bera ro le antsa laka inona ny atao arako ay mijery an'iny era patsahivana tsotsotra moa zany tantara de ny fahavalo volana desambra 27 no nanambarana zany hoe zon'olombelona izany tao amin'ny palais de Chaillot tany Paris izy io efa hery zany teo le resaka raseril iny le izy le andro resam-pirenena no baraingo matetika fa le hoe amin'ny mazo sy safidy amina zo an-javatra ohatran'ireny fiarahamonina amin'ny ankapobeny ny tokony miady sy manampy mba hatateraka an'le izy satria le izy lasa resaka fotsiny raha ohatra ka ana sady miaraba ny manome voninahitra toko lasy toko vavy salama tavelana Cyril fa miteny bedy ny polisy am'le nidina nampasamadinika nanao an'le filogoditra le de sakana le polisy tsy afaka mandeha amin'iny sarety tanana izy be menmenina be ao de nefa makafoka be de elo be so ihany fa mivantana aminareo ohatra zao tokony aloha tsy hena hoe mbola tsy miborosy nify ahako so ihany tsy hena fa raha mamoaka farany teknôlôjia moderna am'izao mety ho fantatra mihitsy am'ireny redy misy sy ny samy siny reny fa aloha patsahivana le afahany le mpiaino manaraka amin'ny vatana misy manontany foana mako ato amin'ny MP miditsy amin'ny volo Larissa amin'ny page Facebook RDJ 470 teboka ohatrany Pierre Richard mafatifaty kely izy Pierre le Richard RDJ 470 teboka enina nao amin'ny YouTube FM 96.6 zay le izy zay le fanarahantsika io zao misy olona miantso de milaza hoe vavolombelona mihitsy izy voendaka izy tamin'ny herinandro teo manjakaray de rehefa voendaka izy de tsy namome mihitsy le vehivavy tsy nomome mihitsy le poketra de nasiany le rony an'le courant reny eo am'tendrany de nisy polisy nahita avy eo anaty bus de nidina le polisy de nitsoka le banky zany tezer reny amin'ny 7 arivo de lasa nitsoka le jiola de rehefa avy eo efa herinandro taty ary hitan'le olona teo amin'ny pharmacie le jiola de tadidiny le olona nenda de mitsoky lery de hita zany hoe eo ihany zany izy eo ihany tsy nametrahana plainte na ohatran'izany eo indrindry tsika io somary manahirana kely am'izay lafiny zay ohatran'ilay namanay nitaingina moto teny Ambohimanarina de tonga de nisy nandaroka be tamin'ny totondry mazava ho azy fa bandy avy nifokarongony le izy tsy ampisaina tsara tamin'ny fotoana io raha ohatra ka misy mpitandro filaminana mahita eo avy hatrany de tokony izy aloha mahazo signalement de miteny fotsiny ny olona de tokony azo atao ny fandraisana fanapakevitra eo maka ohatra nataon'le polisy le teo le tataraiky teo zany zao milay le nataon'le ao anaty bus izy andeha hody de nidina izy de nanao intervention am'izay andraikitra zay mantsy eo ny tsy hay mantsy amin'ny resaka lalàna anatiny fa raha ny tokony ho izy zay mandalo atao tsaiko moa le izy zany sady miarabanareo rehetra amin'ity fanomena ny daty fanomena ny volana ary dia ny andro resam-pirenena ao aninona avy izy teo zon'olombelona amin'ny rano
Namrano. Sotrona, isasana, anjonoana, ilomanosana, ambolena anondrahana. Hatray, saika adino no zava-dehibe. Fa miverina kely am'le polisy satria omaly saika ohatra niditra mivantana fa adiniko. Tena mahafinaritra ary ny voninkazo dia atoraka foana rehefa ilaina. Na tsy maheno ary zareo zany satria nitoram-boninkazo maheno koa ny raindray. Tsy tena hoe ilaina be. Fa mitantara zany tsika. Fa ny polisy eto Antananarivo renivohitra am'izao tonga de mibetroka ny olona tsy miampita amin'ny toerana tsy misy tsipitsipika raha tena ato anaty tanàna ka misy tsipitsipika akaikikaiky eo ka misy miampitapita. Tena tonga de hoe ary verina mihitsy. Verina. Ny zavatra mba faniriko ary eo ampanaovana an'ilay film kely fohifohy moa izay zao isy olona voasazy olona tsotra mpandeha tongotra. Satria mitovy raha toaka misy olona miampita amin'ny tsy fiampitana ka lasa ny freine tapoka ny tomobile de misy fiara maratra ao aorinako satria midona amiko tokony azo saziana MD mihitsy. Fa MD mo hoe corporel sisa tsy haiko aloha. Tokony azo saziana mihitsy ny olona tsotra mandeha tongotra amin'ny ditrany amin'ny resaka fifamoivoizana satria samy mampiasa ny arabe. Ikrizako zay resaka zay hoe efa atao ve zay sa mbola vao fanitsiana sy fibetroana fotsiny ny atao aloha satria na teo Tanimena na teto Analakely de tena nahita an'le polisy mihitsy ary tena am'lay efa nanao an'izany izy taloha. Efa nanao isika fafampatsahivana kely. Teo andravoango teo koa nisy ohatran'izany olona ao anaty bus manary fako amin'ny sachet. Fansakanan'le polisy le bus de izy hoe midina ianao izy de rofinao io zay vao mandeha ty bus. Raha manao an'izany tsiapitsiapy tena reveko. Resaka letsi ohatra. Resaka letsi ohatra. De tena nahita tokoa zany fa sosira rainibozy. De tena nahita tokoa maly fa tsy hita hoe hijanona amin'ny fiara moa satria zareo ny ao anaty fiara. Resaka letsi havana rehetra pina andeha tsia. De tena tsipiny relona avy anaty taxi be raha ngale izy. De ohatran'ny kotopina andeha nangalariny trimo be le taxi be hita be ny lalany rehefa avy hoe lasany iny. Tsy hita zay atao hoe ny andry embouteillage hidinana, hitenenana. De androfana tsipy ao anatiny. Fa ny zavatra azontsika atao raha anaty embouteillage na misy olona eny amin'ny arabe ka mahita alaitsika le zavatra natsipiny avy anaty fiara de avereny makao aminy. Za tena mampirisika amin'ny fiarahamonina hoe raha amin'iny izy miseho mibetrobetroka na mivoaka na hoe iady anga aoka ny fiarahamonina hanao ady aparimona. Efa zany tetsy Analakely tetsy. Zay mihitsy. Ankizy fantatsika tsara mihitsy le izy. Le tao anatiny. Le nanao an'le izy natsipin'le olona le anina de nalainy de naviriny tao anatiny. De nivoaka le rangasy le ramatoa fa atangorona ny olona am'izay Zay tena tsara zany. Tokony izy aloha. Ny olana kely ohatry ny ale teny talata maty mantsy le memezan'le olona anaty taxi be. Le zay izy elany le izy mety mihitsy satria za le jeren'le olona fa tsy le zavatra mitranga. Tena koa mba miseho milay makamaka ny tena misy an'izay mihitsy le izy ny fampiasana ny teny hoe miseho milay de karazana maneso le izy fa ny ary efa tena sendrano mifanena amiko afaka miresaka tsara de teneniko hoe za rangaty tena misy zavatra haiko de makevoka le kevoka tsy ratsy madedaka tsy ratsy fierté le izy aninona hoe ny olona miteny hoe miseho milay amin'ny olona anankiray de olona complexé zany hoe tsy takany izay habonresaka tsy eo am'le niveau. Manahirana anatriny manzy zao lazaina hoe manambany sisisa le izy Tsy ampy solaitra kely fotsiny. Ny azy ray fotsiny de mba atovy telo eo le solaitra. Reto zany lay droit fondamental moa zany fondamental ho an'ny olombelona. Dimy le izy io fahafahana dia manana zo idio de manana zo kakazo ve idio midio de manana zo ho arovana de manana zo iady amin'ny tsirariny zany hoe iady amin'ny teny frantsay izy moa de hoe l'oppression contre l'oppression zay mihitsy zay zany atao amin'ny teny frantsay izy raimposy teneno hoe liberté propriété de sûreté de résistance à l'oppression. Ny resaka tany ambolohany za le voatonga momba le hoe resaka zo fototra manko betsaka mihitsy kehitriny andro resam-pirenena hoanina zao 10 taona zany zay no nananganana fa zo fototra ny midio amin'ny rano madio misotro rano madio sy ny accès à l'eau potable hoy ny fiteny misy ny asa natao
ao anatin'ilay izy fa sao lahy hoe asa manala hirifiry eo fotsiny le izy zay zany ny tena zava-dehibe ao anatin' tony ady tony hoe raha ohatra ka misy olona anankiray raha misy olona anankiray le mitoditodika am'za misy ankehitriny ko mantsy ozy aho hoe mampitsaitsaika sy ny atody andihizana foana le izy hoe raha ohatra ka analana ny etaeta eo no eo ny zavatra ataonao fa tsy manampy azy ianao lavadrano ara-dalàna tsara ahafahany mahazo rano ray raha pitso rehefa tsy eo ianao de tsy de mety zay asa zay satria mitovy am'le mametrondro ny olona nona tany amotsy tonga io hoe aranjono ny tokony omena de izy mteny ka izy raha ny rano anjononay de manjono anaty koveta aloha e de aizy zay trondro anaty koveta eo dana mividy ray aloha e ka trondro maty ary tiako sy avanao kisitrika ny datoanareo de izy manesiketsika azy eo zany hoe misy valiny borainginaingina kely zay tokony andraisana adidy aty amina olona zay tokony manana an'le adidy zany raha momba an'izay rangitina angany olona le efa nanao akisitrika tany tatatoany ka se vaovany tsara ny trondro sy le tay izy ndray aza safoka ka se mianatra brasy izy misy fana miporaingina foana zany le zavatra efa nahazo 19 tamin'ny filgodlo satria matetika manko nge ny fankalazana amina resakandro iresa-pirenena lasa endriny fotsiny raha ohatra ka tsy ampiana torohevitra torohevitra ankehitriny aloha zany eto Antananarivo Antananarivo ny hitatsika fa ny any atsimo mbola misy tsy ampirano koa be dehibe zany ny very zo fototra satria tena tonga de saka mifampilelaka sisa ary ny manahirana raha jerenareo zao ny aroko ato de hita mihitsy efa tsy ampy zo fototra any an-trano zany am'resaka rano satria de netiko ato ny any dentifrice sy ny brosinify de isorana ny radio satria de ampopy tsy velona tsy any anao an'io zany teny tamin'ny tele teo angery reto anareo nijery tsy mibola my brosinify zay nampivalana kely lirana isy lility eo inareo hoe manao an'izany mihira ho andreo artiste mihira sy mpanao sketch reo raha miteny ianao ka miteny ianao de misy fofona makamo zandrena mahatonga dokamarotra ve ohatra ny masisy kely satria micro anao no mamerina le fofona andao hiaraka ankalazany fetiny krismasy tomba avao miaraka amin'ny itel mandritry ny promotion atolotry ny itel ny voalohany hatramin'ny 3 desambra mividiana smartphone itel na télé écran plat na écouteur bluetooth itel ary mahazo fanomezana eo toy ny gisa na gany na akoho anaovana fety sy loka maro hafa ny fisariana dia atao isan'andro eny amin'ireo tsena itel mobile manerana ny Madagasikara koa fangana ary maka ny anjaranao amin'izao fety farantaona izao Cosmos dia manolotra anao table à manger Minneapolis 515 000 ariary ao amin'ny Cosmos Ireliane no misy izany tolotra rehetra izany Cosmos, votre partenaire de confiance. Mba te azo vaovao momba n'le hazakazatsoavaly manaraka zany nefa tena repitra be sady ka efa mivalo alina sady zao Orange Money va olana tsara indrindra ho anao mametra Paris ary jereo maimay poana ao amin'ny Orange Money fandaharana sy ny valin'ireo lalao hazakazatsoavaly rehetra sady zay ihany fa averina ihany koa ny volan'ireo 10 miloka voalohany amin'ireo fifaninanana rehefa lahady antsoy ary ny dièse 144 dièse Orange Noël bomba be miaraka amin'ny Tecno. Manomboka ny fahasivany volana Desambra ka hatramin'ny fahasivany volana Janoary, mividiana Tecno toy ny Spark 5 série, Camon 15 série, Pouvoir 4 série, Pop 2 Plus, Pop 2F, Pop 3, F1 sy ny 6. Mandraisa anjara amin'ny tombola goavana. Zay mety azona moto, télé, écran plat 43 pouces, rice cooker 10, bouilloire 10, ary ventilateur roue. Tsy izay ihany fa mbola mahazo fanomezana io toy ny power bank, elo, kitapo, écouteur, carte mémoire, t-shirt, agenda koa ianao. Tecno, expect more. Ary manina ianao to lasa mazoto mampiditra fahana sy mividy tolotra foana e. Ka te azo smartphone na e? Smartphone nahoana? Amin'ny fividianana tolotra ve? Ie, tolotra manomboka amin'ny 10 ariary. Isaka mividy tolotra 10 ariary no mihoatra ianao dia mandray anjara avy hatrany amin'ny tombola goavana kadonaka mety azonao smartphone, modem internet, antsona méga, aza ela arakaraka ny fividiananao tolotra no ampitomboanao ny vitanao azonao andro smartphone na raitra be amin'ny fisariana farany. Manan-keratra amin'ny 13 desambra 24 fanazavana fanampiny ao amin'ny 204. Orange. Passe-moi le Coca-Cola. Allez, posez votre téléphone.
À Noël, le plus beau cadeau que vous pouvez faire, c'est d'être là. Mettez votre téléphone de côté pendant le déjeuner et le dîner et donnez à vos proches quelque chose d'unique. Vous-même. Coca-Cola vous souhaite un très joyeux Noël. Ça sent la... Bah oui, ça sent la fête chez Batimax. Fêtez Noël avec Batimax tout le mois de décembre. Achetez au comptant et bénéficiez des remises de 5 à 70%. Soyez les 50 chanceux et repartez avec des cadeaux pour tout achat supérieur à 300 000 ariards. Rendez-vous sur notre page Facebook pour le tirage des gagnants le 24 décembre à 11h. Et surprise du Père Noël pour vos enfants au magasin. Soutenons ensemble les orphelins de l'association ACAM par une collecte de jouets et vêtements. Batimax, la qualité au meilleur prix. Atao ze mety fa akaiky ny fety sady efa nisokatra eny iny avant Saint-Heure efa miandranao ireo mpivarotra amanjatony sy ny lamaody vaovao marobe na ho an'ny ankizy na ny lehibe sady misy loka maro zaraina ny hatramin'ny 9 Desambra zao araroty fefa ely zay avant Saint-Heure toerana miavaka lamaody miavaka. Savez-vous que chaque briquet bic est soumis à plus de 50 contrôles qualité et sécurité à sa sortie d'usine? Savez-vous qu'un briquet bic dure 2 fois plus longtemps qu'un briquet ordinaire? Chaque jour, 5 millions de personnes dans le monde achètent un briquet bic. Comme eux, choisissez un briquet bic. Tinty paozinao rodana petiriny eny? Andray mbola imezanao ihany zaza efa intelo be zao nanolokoso tamin'ny alina visaka ka Mila mitady solution tsika ratsy. Marenina aloha te hiadana slippers ampiasaina. Slippers za manomboka zao. Couche slippers, zaza salama ho fiadanany tokantranoko. Mpamorona ianao, mpandraharaha, mpanao asa tanana, mpikaroka, isika rehetra dia mpitondra famoronana, hevitra, fahaiza-manao sy ahitao vaovao entina hanatsarana ny fiainantsika andavanandro. Ny OMAPI dia manampy anao amin'ny fomba sy ny dingana rehetra iarovanyizany sy azonao ny mari-pananana. Izany rerany no ahafahana misitraka sy miaro ny zonao manoloana ny tsy fanajana sy ny fampiasana tsara-drariny. Tongafa mandrakitra ny soratra ny zava-noforoanao aty amin'ny OMAPI ambanidia na antsoy ny laharana 22 335 02 fa manampy sy miaraka aminao ny OMAPI. Ndao arovana ny famoronana mba hanisehana ny fifaninanana ankalalahana. OMAPI. Eny amin'ny Shell no tena fedy be. Fanentanana sy lalao isan-karazany no miandry anao. Azona fanomezana eo no eo. 3 alina monja no ividiananao solika na menaka na entanao amin'ny shop Shell. Dia efa mahasika doavy hatrany ianao. Ary ao amin'ny page Facebook Shell Madagasikara ny fandalam-potoana ny hetsika rehetra. Shell dia mirary fety sambatra ho anao sy miankonanao. Veni, le triptyque eau potable, assainissement, hygiène est vital, essentiel, nécessaire, important pour tout citoyen. Oui, l'accès à l'eau potable, à l'assainissement, à savoir des toilettes et des douches propres et accessibles, ainsi que de pratiques d'hygiène avec un savon et un dispositif de lavage des mains adapté à leur physionomie, est un droit fondamental, comme pour tous les citoyens, pour les femmes et les personnes vivant avec un handicap, malvoyants, malentendants, muets ou ayant des difficultés motrices. Sachez que le projet Veni de WaterAid Madagascar est présent dans les districts suivants: Akasbe, Atsimjan, Avarajan, Ambujachin, Manzakanjin, Muramang et Sojunmandit. C'est déjà Noël à Courdic. Ce samedi 12 et dimanche 13 décembre, venez voir le marché de Noël avec toute la famille. Habillements, décorations, jouets, culinaires, art à Malagas et divers articles vous attendent avec plus de 25 stands. À Courdic, plus qu'un centre commercial. Ho anao te hanana smartphone tsara sy manaraka toetrandro, efa nivoaka izao ny Itel série S16 izay tena tsara. Manana écran feno vaovao dot notch sy caméra IA ary ahafahana manao automatika ny fangalana sary amin'ny fanaovana selfie. Ho hitanao amin'ny galerie go avy hatrany ny selfie rehetra nalainao tamin'ny Itel série S16. Eny amin'ny magasin mahazatra izany ny fotoana. Itel série S16, selfie IA ho antsika rehetra. Tsara kokoa noho ny hafa. Amin'izao fety farantaona izao, Cosmos dia manolotra anao. Téléphone Huawei Nova 5T, 1 million d'ariary. Ao amin'ny Cosmos Ireliane no misy izany tolotra rehetra izany. Cosmos, votre partenaire de confiance. Canal+, disponible n'importe où à Madagascar. Bon appétit, Manolotra Urawanao. Bon appétit, le plaisir de manger. Mividianao amin'ny Cosmos,
azonao eny eo ny entana ary aloha avy tsy kelikely ny vidiny. RDJ amin'ny Valy Maraina. Tomboko lasy tomboko vavy fotoana anarana amin'ny fotoana eto amin'ny RDJ. Fahafolon'ny volana desambra taona 2024 miaraba tompoko ary manasa antsika rehetra hanaraka hatramin'ny farany ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RDJ. Nisy ny filan-kevitry minisitra izay natao teny amin'ny lapa-panjakana teny Avlo tamin'ny nomaly alarobia 7 volana desambra taona 2024 ka noho izany indrindra dia nisy fampahafantarana nataon'ity filan-kevitry minisitra ity. Nifanekena tamin'ny mpanafatra fa 7,7 ariary ny gonom-bary tokony alefa eny amin'ny tsena ankehitriny. Misy hatramin'ny 10 taona ny vary nafaratsika miaraka amin'ireo mpandraraha malagasy amin'ity taona ity ary ampy tsara zany ho an'ny filan'ny mponina etrehana ny maitsoahatra. Tsy hiakatra ihany koa ny vidin'ny menaka sy ireo kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro hoy ny tatitry ny filan-kevitry minisitra araky ny fanekena tamin'ireo orinasa mpamokatra sy ireo orinasa mpanafatra izany. Tsy tokony hisy noho izany ny fiakaran'ny vidin'entana eny an-tsena mandritra izao fety izao indrindra fa ireo sakafo ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Izay mandika izany dia enjehan'ny lalàna sady hiara-ny sazy ho entrany ity filan-kevitry minisitra natao teny Avlo omaly ity. Fa misy fivoarana ihany koa ny atao hoe kalitsindro izay ho tsinjarain'ny mpivarotra hani-masaka ankehitriny. Ireo mpivarotra hani-masaka eny anivon'ny fokotany no hahandro sy hitsinjara ny kalitsindro ka hiara-iasa amin'ny ministera mponina sy ireo komina ary ireo tompon'andraikitra isan-tokony. Mialoha indrindra ny fankalazana ny Noely na ny krismasy eto amintsika no atomboka ity resaka kalitsindro ity araky ny firanapakevitry ny filan-kevitry minisitra ary tsy farana sy tsy ho voafetra izany fe-fotoana izany araky ny fanambarana hatrany. Isy anefa ny fandraisana anjara ary ary 100 isan'olona ho an'ireo misakafo eny isaky ny fizarana sakafo amin'ny atoandro. Islamina manokana ho tanterana amin'izany ary mialoha indrindra izany rehetra izany dia efa tokony hiomana ny rehetra fa ny kalitsindro zany dia ho sandaina vola ary ho zaraina eny anivon'ireny mpivarotra hani-masaka ireny manomboka izao. Ny ahafantarantsika azy dia misy famantarana manokana ireo toerana mitsinjara ny kalitsindro izay natao ifampitsinjovana manoloana ny fahasarotana amin'ny fiatrehana ny fiainana andavanandro. Fa nampahafantarana nandritra ny filan-kevitry minisitra ihany koa no mampikambana feno amin'ny Madagasikara ao anatin'ilay hoe ACP na ny Organisation des États d'Afrique des Caraïbes et du Pacifique rehefa niova izany ny volana septambra taona 2024 izay marihana fa mitondra ny anarana groupe ACP tamin'ny nananganana azy tamin'ny taona 577 araka ny accord Georgetown. Fa nandritra ny filan-kevitry minisitra ihany koa dia nisy ny fankataovana fanendrena mpiasam-panjakana ambony marobe ka anisan'izany araka ny tolon-kevitry ny fiadidinan'ny gouvernement ramatoa Volontina Randrena Solomari Daniel dia voatendry ho mpandrina national ny ONN na ny Office National de Nutrition araka ny filan-kevitry minisitra ihany ary izy io dia tolon-kevitry minisitry ny toekarena sy ny fitantanam-bola dia Andriamatoa Rakoto Andriambavonjy Dimby no voatendry ho talemisana ny étude de la modernisation économique ary araka ny filan-kevitry minisitra tolon-kevitra nomeny ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa dia Andriamatoa Rasolo Mandimby Fatina Philbert no voatendry ho talemisana ny croix na ny centre régional des œuvres universitaires d'Antananarivo. Fa nijery ny fototry ny olana momba ny rano niaraka tamin'ny tale général ny Jirama ry zareo avy eo anivon'ny ministera ny rano ary zany dia narana fametrahana fitaovana vaovao entina hanatsarana ny famatsiana rano eto Antananarivo sy ny manodidina azy akaiky manomboka izao. Misy milina vaovao napetraka eny Mantseza hanampy ireo izay efa misy hatramin'izay mba hanatsara
rana ny famatsiana rano teo ihany koa ny fampitaovana ireo milina vaovao eny amoronakona izay hamatsy ny faritra lasora izay tena mikaikika tokoa amin'ity resaka tsy fisin-drano ity ary dia hita tamin'izany nisy arak'izany ny hoe fanoloana ilay fantsona be mitondra rano izay nisy nangalatra manodidina ny lalam-baovao teny amin'ny bypass. Lafy ny fanatanjahantena no ndeha maranantsika ny fotoanan'ny vaovao. Nanambara ny filohan'ny Federasiona Malagasy ny judo fa efa vonona tanteraka amin'ny fandraisana ny fiadinana ny tompon-dakany Afrika eo amin'ny taranja judo ho totsaina eto amintsika eto Antananarivo Madagasikara manomboka ny 17 volana desambra izao ity federasiona ity. Nanambara ihany koa ny filohan'io federasiona io fa ho avy daholo ireo firenena 30 mandray anjara ary hoenitra tanteraka ny fizahana ara-pahasalamana satria dia mbola ao anatin'ny fiarovana ny olom-pirenena malagasy isika amin'ity resaka COVID-19 ity ary ny lalao rehetra moa amin'io fiadina ny tompon-dakany Afrika eo amin'ny taranja judo io dia tsy atrehany jery noho izay resaka valanaretina COVID-19 izay. Efa vonona zany tsika fa dia ny fotoana sisa no andrasana ho amin'izay fiadina ny tompon-dakany Afrika eo amin'ny taranja judo ho raisin'ny Madagasikara manomboka ny 17 volana desambra izao izay. Faranantsika teo indray aloha ny fotoanan'ny vaovao amin'ity andehany ity ary dia ametraka ny mandrapiresaka ao antsika ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny RDJ ho amin'ny fotoana manaraka indray. Veloma vetivety tompoko. Seria. Leo be. Rivo baovao. Sy rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao. Zay ny fampahalalam-baovao no ety ny Onondrambelo dia fa ity aloha misy au secours eo fokotany andrefana Ambodijanahary 3 zasy sy 3 zo ao ambadiky ny Tobira Tsimandrava dia misy poto any jirama mirehatra ny fil fambavonjeo aingana ary jirama tabaka ndrano zany zao ka hoe 3 zoko jirama ao mba jereo fa ao akaikinareo any ike zany akaiky ny jirama ihany zany akaiky ny jirama zany fa mba jereo nena fa miainanareo miodina ty amin'ny senalo zay miverina zay vao raha ohatra kosa manifaka amin'ny Tobira Tsimandrava raha secours izy tonga dia manifaka izy eny tokony dia jirama zany zay ao amin'ny andefana Ambodijanahary 3 zosy 3 zasy dia misy poto mirehatra be eo fa mba jereo aingana sotra tompoko iny moa ararotiny eo ampanidinana iny le fanamariana amin'le hoe raha vao mandrora piso fotsiny ragany iorana dia le tafaka ny jiro le izy manko misy fanazavana ihany rehefa azo ohatry zareo amin'ny atao hoe hotline amin'ny jirama dia ireo mandray ny telefonina foana isaky ny antsona ary mahazaka ny taimbava sy ny ompan'ny olona mihitsy mbola endrendry ary ny anay rehefa miantso fa misy ny hafa moa zany dia tonga dia fa hoe tsy bomba atomika fa hoe maninona rehefa isaky ny aviavy ny orana ohatran'ilay fijerena tele anankiray zay le mbola tsy voavahandra reo mihitsy le izy hoe takonao ny tatelita raha voavy ny orana tsy haiko fanazavana dia tsy mandeha mihitsy raha dika miteny gasy moa izy zany dia ina fa antso azy fa mbo hoe tsy tenitenenana hoe tsy fonona fandaratra tena mahagaga mihitsy lakan-drano miabo fa za mahita nefa hoe le sahafa be sy le zavatra misy hafa fa manina le ray nefa tsy manao an'izany tsy manao nefa zatra mitovy ihany ka nyrokaroka ihany samy tsisy voateninareo zay fa ny ohatrany hoe ny aminay aloha zany satria na ny mpitatana ny jirama eny na ny teknisianina eny na ny entrenesonerana efa mifankalala resaka aminay fa miresaka foany fa maninona raha mba azo atao ny miala amin'izay lafin'izay satria dia zato isan-jato mamparlan isaky ny vao manomboka avy kely ny orana tsy maintsy tapaka ny jiro satria moa ara-moa tsy avy mo ny orana misy tapaka ihany koa ny jiro dia nisy fahatapahana isan'andro adindray adindreo zao ny jiro ny atoandrotoandro dia rehefa manomboka manerinerika ny tena olana anie dia alohan'ny anomboan'ny le reny disopine foana n'le orany dia alohan'le miditra vestiaire ny Paris Saint-Germain sy Basaksehira eo le izy no manerika dia le izy ndray tsy tena tapaka fa lasa misy ohatran'ny pain perdu nakorota amin'ny menaka be le sary
de aveo izy manao bjig le bjig rehefa aveo de mvzang de misy soratra lavalava eto ambany hoe nitarika ny omaly eo amin'ny le pavé amin'ny zoma misy ny soratra iny zany hoe mandalo eo ka iny azo sponsorisena koa iny fahatapahana iny aveo hoe appelé votre constructeur mosy sponsorisena de atao pub ny eo ambany eo iny aloha zany raha mba azo atao hoe satria iny le fandresako efatry ny ela foana iny hoe to domino anga no hoe raha vao mandomando na manaona sa inona ny miova moa zany amin'ny courant raha ohatra avy afy ny orana de clac smack tapaka de miandry mijanjana le orana de miandry manantena de matory mienahena de lasa mamihena ilay saka volamena de aveo le izy matory ny tena de ny olana tamiko tam'ilay torimaso afakomaly de ity ay lay interrupteur rehetra sy ny zavajiro a tsy misy amin'ny onina mihitsy na andray azy any a tsy mirehitra zany io kaina miverina arany jiro za zany mbola eto mbola manao an'ireo opa rehetra amin'ny dictionnaire ray manontolo le jiro ka efa ndrehitra vadiny ray fa tsy misy mirehitra ny tao an-tanàna satria tsoanatra amin'ny prise mba tsy asimba amin'le jiro mena on off zay ndreo ijerena torsiela foana maty le jiro fa tsy hoe maninona le izy eo foana tena tsy mety ka tsy mety mitsy manapaka jiro be iny satria misy court-circuit feza le jerena le anakiroa contre un reny le duel au sommet le tena mbola tomandavana sy loha sama mavamava ino ny tetezana tapaka sy ny rano mitondraka eo le rano tondraka iny izy tapaka le izy raha aza tsy hita hoe arina rebe tsy boka ve ty sa izao de miverina le dorsel miverina ihany tsika amle sambosangemba voambolana mba mendry raha tenenina mafisy fa tsy le rano miverina kely tsika amin'ny resaka hoe inona zany no ezaka atao eo moa zany tsika maheno eo fa de efa misy ny fitaovana apetaka sy ny sisy any le izy ny zavatra antenaina de ity hoe raha mandritra ny volana oktobra novambra desambra matetika ny dorotany tsy fiantonan'ny orana de any volana avril mai juin tokony hoe no resahana le izy any hitako hoe anisan'ny efa ezaka tokony resahana aloha dorotany tsy resahako zay raha manomboka eo amin'ny tsy fahampindrano amin'ny fiafaranany taona amin'ny semestre farany de tokony any amin'ny volana febroary no resahana hoe inona no atao zany rehefa atsoatsy amin'ny afaka fito volana satria ho tapaka ny jiro matetika satria tsy ampy ny tosika any andekalika ho tapaka ny rano a satria tsy ho ampy ny rano amin'ny rotsakorana amin'izay makatsy makaroa fa le izy ihany zavatra pitranga de ity efa mbia tanety foana ny voalavo ny akatra zay vo eno hoe misy mivahaolana mipetraka raha misy za izao ohatra loha zany aloha de nifanena tamin'ireny kanao citerne be amin'ny lalam-pirenena fahafito reny ho izy ireny tsy fantatro aloha fa de nifanena ary le izy a misy tiro libo le izy zany officiel izy reny ka hitondra rano any atsimo saotra zany tsy haiko le izy fa mifanena de le izy aloha miloko tonga de fantatra be hoe mifanjakana no mikadrakarany le so de mba hoe propagande na lolo efa oviana ny lohany no oviana no zakevitra lolona manko zao mandeka fa mahazatra ihany le mahita hoe manome zavatra rehefa mandeha fa le resaka tetikasa zany amin'izao moa zany teo zany fa misy ny atao hoe ministera ny rano misy de misy ny zavatra enitsika maro mombamomba ny rano ny water aid ny diorano wash ny momota wash ny washer hands sasao matetika ny tanana de tonga ty ny andro iraisam-pirenena tonga ty ny andro amin'ny hoe zo fototra kahakalazaina ny resaka hoe rano de eo le lazaiko hoe raha ero-taona mialoha miampy teknôlôjia miampy teknika ny rotsakorana anoany indraindray mihoatra misy toerana mitaraina fa tondraka ny rano hoentina maka izy io rano io miandry de lasa le izy misy toerana tsy ampy rano sao misy hevitra ohatra ny feoko zany feon'le rano zany sao misy hevitra hoe ahafahana manangona anoany sy ny sisa de fa apetraka ireny fitaovana ireny de le izy manko zany raha ohatra ka olona mipopy rano ohatra nay mipopy rano taloha rehefa eny ambanivohitra de rehefa aveo feno le barika ohatra ny plastika ery ambony ery de rehefa aveo am'izay strink mandeha am'izay le izy de mandeha mipopy ampy mandritra ny farany herinandro anankiray ny barika be plastika anankiroa sahabo atao hoe 200 litatra anankiroa ampy
misasa, mandro, mahandro, manasa lamba kely vitsivitsy. Ny ara-fotodrafitrasan'izay mantsy aloha zany tsara velomana lakolosy ihany amin'le hoe andro hoe andro no ankalazaina satria raha ny hitako amin'ny message alefan'zareo ato de hoe 10 taona izay no nankalazana zany hoe azo fototra ny fahazahoana rano madio, midio, misotro, isasana, sy atraiza no efa vitany tanjona napetraka. Misy toerana zao hitako hoe misy pompy ary vadina filoham-pirenena Somatsara zao fa filoham-pirenena Tanindafy ary efa nisaraka de kako ary efa namoaka boky mihitsy ary le raha matona mieleleo merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Ary lasa antitra be mihitsy ary le raha le président io de lasa nanao hira mampimebe tao am'le incroyable talata maly izy de le gros de nez, il est tendel loany se ouais ino le resako teo ty filoham-pirenena teo ay François Hollande izy de mivadiny mitokana popterie amin'ny tanàna terie ay zany hoe mora zaka eny Matomamana nivoaka Parimatsa raha tsy zany raha mamy lehibe Fokontany Matomamana nivoaka mandeha le pop ry président Fokontany Matomamana amin'izao eo le olana tiako tenenina hoe ny fanarahana sy ny fikolokoloana ny zavatra apetraka amin'ny antsika rehetra ato anatin'ny studio ny fanontaniana de samy mamaly ny mitandrify azy avy iny zao ny sasa tsara viandroansatsika ahoana ny entretien na ny fikolokoloana ny zavatra apetraka ao ireo voafatsy vola avy amin'ny atao hoe bailleur de fonds ao ireo zavatra napetrakatsika avy amin'ny heritsika hatrany anofy anareo aho androany rarivo nahita ny I'm yes understand. I'll have a dream. Oh, yes. Jereo tsara fa ny understand ny anglisy rehefa amin'ny passé izy de understood. De rehefa miteny ny anglisy mitenga understood tsy misy fa ny stand ny apetraka. Saika nazy la fa le farany fotsy izy tsy ampidinika izy zany tsy hoe mifaniriny laty anofy efa fanarahana fa miteny anglisy daholo tsy mifaniriny la anofa zay le tsy piteniko teo ny entretien na ny fikolokoloana ny zavatra mipetraka na fotodrafitrasy na toetra no tsy ampy amitsika Madagasikara ary tsy eto ihany fa ny olombelona aloha amin'ny ankapobeny fa ny manana hoenti-manana manko raha misy talenta kely amerikana no iteneniko alemana no iteneniko japonais no iteneniko hoy aho hoe ny frantsay raha ny tena marina tsy tena très grand créateur tsy tena fa mahay mampiasa ny ain'ny olona izy amin'ny ankapobeny fa zavatra efa ain'ny olona izy no groveny ampitomboana sy ny zezika fa ny japonais ekena fa naka izy de nakatahaka fa amin'ny famorona tena mamorona izy hitsanaka japonais alemana amerikana fa hoe ameo vola ameo 1 milliard fa tonga de amoronako inona re amoronako anonareo amoronako andro resam-pirenena hoan'ny izy azon'ny olona na fa raha jerena ny anglisy sy ny frantsay izay anaovanareo resaka mandalo kely aloha de hoe ny anglisy no mandamina kokoa mandamina kokoa amin'ny ara-pandaminana fiainana sy araky ny lalàna fiainana flegme amin'ny fiantsona iny raimbozy inona ny flegme inona zay olona tsy rototra mihitsy zany tsy rototra kosa fa hoe tranquille nampoka zambomba teo izy hoe tsy rototra izy teo après olona tsy rototra tsy de rototra diko le tsy ny t-shirt lainy voataraka flegme koa ve zany flegme mihitsy zany anazy satria zao misy namana anankiray zany raha niala avy any Europe izy ka niezaky niodina akaty ka tsy nahita fiaramanidina mivantana de nipitapita fa nandalo tao Mayotte izy zany zao aloha tonga ihany ka rehefa nakany Maurice izy teo izy tena nahita fahasaha de le olona tany fenanao mirabana oe tany Maurice ay ny olona tany tara kely mihitsy satria tsy salama mihitsy zany taorinan'izay fiaretatory elaela marina de rehefa tonga tao Maurice de natsapa fahasamihafana be am'le filaminana sy ny fanarahan-dalàna
Ary mba mahita taratra kely eto Madagasikara kely lasa mipita amin'ny passage piéton daholo ny akabiazan'ny olona mahatsapa tena. Zay le resaka teo masiny le resaka teo lasa masika ny polisy manoro mihitsy izy ary misika mihitsy izy ho anareo mpandeha tongotra ny sifflet amin'ny polisy angatahana mihitsy ny polisy tsy ho an'ny fiarakodia fotsiny sifflet fa ny olombelona ka ny olombelona ihany koa satria ny olombelona zao raha valan-drano amin'ny zoron-dalana zoron'ny toerana tsofan'ny zareo sifflet de tapaka le am'zay ohatra ny afafa am'zay mifandeha fa hoana raha ianao izy pipiety de ozy izy le tsy pipiety zany aka efa vitanao le izy izy tsy tratranao nanao le izy ao izy efa vita le izy vao tonga ianao sisitra fa vazivazy iny fa ny akamaroan'ny olona zao na tsy misy polisy areo manezaka makeo amin'ny passage rezetandrify fa mila mizatra nge de misy olona koa mantsy miteny hoe misy olona koa miteny hoe anka tsy misy ety aminay ohatra hoe tsy misy tsipitsipika ety zay aloha misy toerana am'le hoe am'le espèce ndradanoara dia jurisprudence sociale miasa zany hoe miankina amin'ny fahendren'ny tsirairay satria ny antotanisy amin'ny fiarakodia mandalo dia natsapan'ny tompon'andraikitra fa tsy tokony ho asiana tsipitsipika ny arabe fa fiarahamoniny fiarakodia sy ny olona no atao satria ary atapony tapoketsariva moa andeha asiana tsipitsipika tafiditra ao anatin'le atao hoe fanentanana sy dokam-barotra satria raha réglador zao manao fanentanana foana izy hoe inona réglador ny fiampitana réglador ny fiampitana amin'ny ala zao hoe miandro olona maromaro de manaiky le mpitondra fiara fa misy olo tokana misy zao koa tonga de toy zao koa ny toy zao koa lisy latsaka telopolo isan-jato ireo kiraro amin'ny réglador ny mpitondra lay le zany slogan zany lay zany slogan zany la réglador pour traverser la rue regardez vos sandales ny zavatra anankiray ny tanana koa ny mpitondra fiarakodia mihitsy ny tokony hoe tanana ihany tsy azo atao no mijanona ao anatin'ny passage fa tebe ane mbola adalany le olona ny andafy nga tonga de miakatra ambony kapô anao rehefa mijanona io anao tokony anao an'izany koa nianika be mihitsy manao any efa jerena atao am'le misy olona misy vehivavy misy ramatoa misy ranga rehefa mijanona anaty passage ianao de karan'zareo ny tomobile anao de ny tsika mihitsy ny tokony tanana amin'io tsy ka isaorana zany ireo zay mpamily fiarakodia mamelala ny olona maromaro fa io nge ho ana tsy maromaro ary de afaty anao ve ame olona ray tsy mahafaty le izy ka fa misy olona moto mamelalana reny tena mamelalana olona efa ao anaty zany azo le izy mba hitanao anao raha zany tokony mba hiezaka mafy tsika anao hoe ampianarina mihitsy le mpitondra moto rehefa mijanona raha nga le fiaro amin'ny akavia de misy dikany zay izy matoa mijanona fa aza misososoto fahatany be ohatry ny adala vao mipitra mijanona le fiara oia hoe na misy ny lalàna na misy ny polisy na misy ny arabe misy tsipika na misy ny fiarakodia mandeha mafy na misy ny olona mandeha tongotra maditra sy endry na misy ny arabe trottoir sy sisa fiarahamonina foana reo fiarahamonina zany hoe olombelona misy atodoa de misy maso zay kokoa ny tokony ambony indrindra aloha de rehefa aveo am'izay mifananana ny olana am'le izy de zao ataovy zay ataony lale izy na ny olona mipita sasany na ary tsy nrehetra kosa aloha satria misy ny tena mipita misy ndray aloha zany nohatra ny vehivavy zay tena raha arantotanisa kosa raha nga le vehivavy ny elanelany telopolo sivapolo taona raha le mahakamy any rehefa mipita misy aloha lehilahy izy manao jalamboto izy rehefa mipita zany hoe izy rery de ataony foana fa iverina fa tsy maninona mihitsy izy rehefa mipita irery eo ka mandeha ny fiara de anazy ny lalana efa misy polisy am'izay matetika de mia mampianatra zareo fa fampianaran'ny polisy salut merci misaotra toy izy foana de am'izay ny génération manaraka tonga de mandeha ho azy ny ery amin'ny trano zay vao mahita sara ery amin'ny trano maitsomaitso anosy trano maitsomaitso anosy vitra inona moa zany io sénat eo le olona zany mahafinaritra le fiasan'le polisy eo satria tsy misoma zay ny ataoko anatin'le de tsy misoma mihitsy satria taloha zany tsy misoma de raha élégant le etsy inona leo raha élégant tsy misoma manao gant izy fa izy tena mahafinaritra be iny koa aza mba famela akaiky tsy la zany ka ny anazy gant fotsika
fa misy olona efa tonga aty efa tady ho tafita mihitsy a no itsofan'le olo reo sifle verena ry anao verina ry zay zay aminao inona aminao retsy olo retsy inona aminao retsy manino retsy olo retsy mety rangasa fa verina moramora izy misy karazana polisy maromaro izy eto tsy akan'olona anarana manao an'izay aresy rasistikmolamby raha tsikitsiky nazo fa nazo loka mihitsy nazo sariny ara-moto afakatra teny moto izy zay mahalala fomba sy mahay mahalala fomba fa mahay ao anatin'ny fampiarana ary tsy reraka mihitsy am'le tsikitsiky zay ny teneniko ingeo iny raha tsikitsiky iny fa misy anakiroa atsika rehetra mpifamovo eto Antananarivo mbola misy roa hafa tena efa tafiditra tsara ao anatin'izy fa ny rehetrarehetra kosa aloha manao an'izay le eto ny miampita ny tiako ny ary mampianatra mihitsy izy ary tsy sasatra zay hoe mampatavy an'lahy io ilahy le nainaina am'ireto olombelona mpiara-belona zany tsy vita matavy izy tsy vita ny siflena zay priprapapri fa za aminao inona clignotant-nao jereo azafady tsy efa izy le ranga clignotant izy io mivily miaka inona eo aminao iny am'shela no tena fedy be fanentanana sy lalao isan-karazany no miandry anao azona fanomezana eo anao eo telo alina monja mifidiananao solika na menaka na entanao amin'ny shop shell dia efa mahazika ado avy hatrany ianao ary ao amin'ny page Facebook Shell Madagasikara ny fandaram-potoana amin'ny hetsika rehetra Shell dia mirary fety sambatra ho anao sy miankonanao tiako mihitsy ny fety mamarana ato am-pianarana ohatr'izao tsara ery izany paozinao izany bôgosy mihitsy ny zanako marina sotra tena reveka dia mandiha afaka mihetsika tsara amin'reto kiraro aigle d'or reto afaka manao figura be dia be norma be reto kiraro reto tena mety tsara amiko mihitsy nafinaritra salama be hitanao any amin'ny toeram-pivarotana aigle d'or rehetra ireo modeliny kiraro an'ny talora aigle d'or no safidiko aigle d'or miaraka amiko isanandro ary manina ianao no lasa mazoto mampiditra fahana sy mividy tolotra foana ka te azo smartphone na smartphone nahoana amin'ny fividianana tolotra ve ie tolotra manomboka amin'ny 10 ariary isaky mividy tolotra 10 ariary no mihoatra ianao dia mandray anjara avy hatrany amin'ny tombola goavana kadonaka mety azonao smartphone modem internet antsona mega aza ela arakaraka ny vidiananao tolotra no ampitomboanao ny vitanao azonao andro smartphone na raitra be amin'ny fisariana farany manan-keratra amin'ny 13 desambra 24 fanazavana fanampiny ao amin'ny 204 Orange. Manimanitra. Ye, efa manitra fety eo amin'ny Batimax. Fety be ao amin'ny Batimax mandritra ny volana Desambra. 500 hatramin'ny 700 be izao ny fihenam-bidy. Ka mividiana eo any amin'ny magazay. Mividiana entana mihoatra ny 3 ariary fa mety eo anatin'ireo 10 tsara vitana mahazo loka ianao. Ny 24 Desambra amin'ny 1 taona ny fisariana ao amin'ny page Facebook. Ary surprise ho an'ny ankizy avy amin'ny dadabe noelany amin'ny magazay. Dia hotoanantsika ireo kambotiny association ACAM amin'ny fanomezana kilalao sy akanjo. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manakurio! Efa nivoaka ireo modèle Aigle d'Or vaovao be nokalian'ilay styliste manan-talenta Michela amin'ilay kalitao efa nahalalanao any Aigle d'Or hatramin'izay ho anao mankafy kapa tena stylé le vita malagasy efa nankafizinao hatriny sady natao ho an'ny fianakaviana rehetra jifa ho ary ireo modèle Aigle d'Or vaovao amin'ny vidiny manomboka amin'ny 26 000 ariary ho an'ny ankizy ary 50 000 ariary ho an'ny lehibe efa hitanao any amin'ny magasin Aigle d'Or rehetra. Aigle d'Or miaraka amiko isanandro. Attends, c'est mety fa akaiky ny fety sady efa nisokatra niny avy enceinte e efa miandry anao ireo mpivarotra amanjatony sy ny lamaody vaovao marobe na ho an'ny ankizy na ny lehibe sady misy loka maro zaraina ny hatramin'ny 9 Desambra zao e araroty fefa ely zay avant enceinte toerana miavaka lamaody miavaka. Passe-moi le Coca-Cola. Allez, posez votre téléphone. À Noël, le plus beau cadeau que vous pouvez faire, c'est d'être là. Mettez votre téléphone de côté pendant le déjeuner et le dîner et donnez à vos proches quelque chose d'unique. Vous-même.
Coca-Cola vous souhaite un très joyeux Noël. Fantatry ny itiavanao ny yaourt sokole satria hafa ihany ny vokatra avy eto an-toerana. Zaka yaourt. Hafa ihany ny ronono tena izy. Hafa ihany ny atolotry ny mpamokatra malagasy ho antsika. Tena hafa ihany ny yaourt sokole. Marehetra ery sady vita avy amin'ny ronono vela avy ao Antsirabe. Efa haintsika ny tsara ny tsirony. Aratra moankina ny yaourt sokole vaovao. Tsiro tropikaly hafa kely, manque sy corosol. Oh la vache! Sokolay, ny tsiro tena izy. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Satria ry zareo zany a dia tonga dia fantatra hoe ireo mpiasa fanjakana ny zavatra somary mampitaraina ny polisy fa miata andreo polisy mpanao miata nahoana andraso aloha Miasa mafy. miata zany izy mijoro maraina parivy ny andro reo dia ny mampalahelo amin'ilay izy a asaina mividy fanamiana ry zareo rehefa valaka ny mpitandro filaminana manao fifamovozana no valaka indrindra ny fitafiana. Miarahaba tompoko. Miarahaba. Salama tompoko. Salama daholo. Satria midaroka masoandro be isan'andro. Maly fangesaka kely maly resaka fanolorana. Ngay zavatra tiako tenena indray goty a. Le teninao momba ny resaka jiro rano teo. Conclusion ny teninao matetika izay hoe gouverner c'est prévoir. Farany saranga teno ny railay kely a. Salama e. Aiza railay kely. Io izy io. Pety mba sefy miteny kely. Mirabantsika rehetra amin'izao olom-baovao mandroso railay kely le mpilalao baolina kitra ao amin'ny Paria de Madagasikara. Mahazo to daholo a. Veloma. Fe zay fotsiny. So dia rabe zany fa manao feo n'olona hafa. Efa zava-dehibe zany. Misy fotoana miantso zany rehefa tsy ato fa tsy fantatra reo mihitsy izy dia amin'izay tafiditra foana dia aorianan'iny nefa samy miantso ihany. Ka tsy maintsy zay le izy. Tsy maintsy zay le izy dia izy tena zay ihany le teo. Le teo. Mbola allo? Hay toy izao anakao. Dia filaminana manao fifamovozana no anisan'ny mianjaka indrindra eny amin'ny arabe. Ankoatr'izay tsy fantatra ry mpitandro filaminana ry ve mpiasa ministera inona ry fa reo tonga dia fantatra ireo mpiasa fanjakana ao amin'ny sécurité publique. Enzana be reo satria darofa masoandro reo tsy miala aparivony andro. Lanaka sy ana ary valaka ilay fitafiny fotsifotsy iny satria izy manao circulation. Dia reo nefany a raha fampatarako azy mbola mividy. Salut aloha e. Rahaba. Mividy. Rahaba ralaina sofa. Miarahaba anakay hoe. Manahoana tompoko? Manahoana e? Salama daholo. Salama. Ie. Mijiminy moa resaka le resaka fiampitana fanajana arabe fampiasana arabe fandrindrana ohatr'izany zay no natao teo. Dia ozy izy aho hoe le miara-manonja ve satria rehefa mba mitaingana taxi be ny tena dia mba falifaly rehefa maheno rivotra na taxi be. Dia misy indray ny sasany mandefa ny telefona ny bluetooth-ny eo ry zala dia tsisy afa-tsy ny revon-da sofira zany ny eno mandra-piakarana sy ny vidinany. Dia rehefa amin'ny bus sasany indray ianao a dia miaraba an'ilay tafiditra dia etsetsetsetra fantatsika le izy dozy hoe sao dia mba miara-manonja mety amin'ity resaka ity a satria ohatra ny natao le izy tamin'ny fotoanany amena ara-pahasalamana. Dia ahoana no mba azo anaovana hoe ohatrany hoe miara-manonja amin'le miaraba le tafiditra ao ve? Civisme. Ay civisme ranoray fitsasakadiny eo eo miara-manonja amin'ny radio rehetra. Ohatra koa hoe azo eritreretina ve hoe atao antery isaky ny radio amin'izay le resaka civisme fa ohatrany tsy mety le izy hoe amin'ny aren'ny radio pirenena rery misy izy miaino radio pirenena be da be hoe miaino an'izany eto Antananarivo na amin'ny Tanandehibe. Vitsivitsy miaino. Ay vitsivitsy. Fa vitsivitsy. Iny vitsy moa zany. Donc ny
radio tena fiain'olona ve mamandefa an'ireny zavatra mahasoa ahafana mandrindra tsy mandano effort be sao de lasa hoe lasa tsy be mpiaino zany ny mpandefa maso raha fa à la longue azoko miteny lazainy ka ato izy raha ohatra Sotranao. Sotra indrindra Sotranao. verena va tapitra andro minitra rehefa zay Ohatra ny atsasakadiny fanabeaza ino zany olo-pirenena fanabeaza olo-pirenena vany fanabeaza mairanga ianao mahazo ianao mahazo vola ianao mahazo vola satria atao miara-manonjo izy am'izay fotoana zay tinyely salame miarahaba anareo rehetra tsara fa misaotra tompoko elaela ajeno ny feonao eo ihany aho fa hitanao fa ny didy be dia be ay manararoatra ny taorianany confinement ny olona dia mariage alakamisy mariage sabotsy mariage asan'andriamanitra asan'andriamanitra io asan'andriamanitra zay aloha le izy dia sorana azy fa dia ninona moa ny resahako verina kely amin'le resaka resahako foana izy io ndesan'le namana teo aloha to resaka civisme za zany mieritreritra foana hoe raimbozy avereno kely indray lay fanaonao isaky ny asabotsy le hoe le fitezana ny malagasy isaky ny asabotsy nataonao izy teo lolo teo ny teny malagasy sy ny fanabeazana fa hitako hoe tena anao amin'ny sabotsy pasteur hitako hoe very zany lay ataoko hoe fanabeazana mihitsy na ny fitezana amin'ny malagasy rehetrarehetra dia za miverina foana amin'izao fomba fiteniko zao hoe ny fanabeazana miainga eo atokantrano aloha miainga amin'ny tenako aloha za zao aka ohatra aminareo andeha atry apahibe tratra mandeha tongotra satria misy ambotaiazy ohatra tena farak'izay fototra mihitsy ny lala mandeha amin'ny sisy mibetongolo ray mantolo mandabatonga ty amin'ny sapely militaire iny lasa naka ohatran'olona mba mivese tompoko fa fototra dia bibi fa lazaiko aminao zay le teneniko hoe mitomboka amiko aloha le izy ka rehefa manaiky mihitsy hoe za anabe ny tenako bebe azoko ny manodidina sy ny miaraka amiko dia mepita ohatr' zay le izy za efa voafetaka amin'ny tamaina aloha gotsy sy erika tamin'le resaka hoe nitsipona zovirona tena tobila dia nareo tobila le olona izy tena fetahan'le olona ny tamaina inona ho ny viranao amin'izany marary aloha le izy fa ataona moa fa le olona tsy voabetsony amin'ny resaka ohatroatra zany dia ilayntsika zany ny fanabeazana tokony tsy hakivy atsika le izy fa tokony samyezaka zany ny tsirairay azy velona raimbozy naimezan'olona foana ary gotlipa tsy maninona fa izy tsy maintsy miresaka amin'ny taxi be eny an-dala taxi be aloha no ohatra teneniko zany aloha fa tsika rehetra miantso ihany koa moa tsy inona am'le hoe andro iraisam-pirenena androany dia mba niafatra ry zareo avy any amin'ny mpikarakara ny atao hoe société civile OCA zay mikarakara momba zay zo fototra amin'ny fisitrahana rano fisotro madio tsy mahazaka mihitsy aloha fisitrahana dia hoe arahaba toko salama avana teo aloha teo tamin'ireny teny malagasy ka izy misy arangely le vahiny tonga atao amin'ny rivotra ka izy tsara vitany izy tsy eo amin'le fotoana fiantson'ny olona izy no tonga fa le ariarina ry izy ngamba le mandovola manongana tenena izy dia mpanangona izy tsaratsara le akizy le anatany an-dafy dia voambolana tompoko dia tena mifangaro be aminany dia tena amin'ny ray aman-dreny fa ny akizy dia le akizy ingamba zany mahazo an'izy dia mitantarany amin'ny ray aman-dreny satria le ray aman-dreny tsisy azony izy ka metomboka amin'le vahiny azy koa ny tokony mba mitsindrana teny malagasy dia sartely gamby izy ireny tsy mihaino an'le rivotra andavanandro dia rehefa tonga le fotoana anaovany an'le dokam-bary mihitsy satria dokam-barotra ny azy zay izy vao mba mihaino zany fa ny marketing koa tena tsy mitoditra eny amin'le ray aman-dreny nefa iny le atao hoe sponsor zafaty voaterina ampiasan'iny aho adihevitra be zany fa atsika nge mampianatra koa misaotra tompoko mampianatra sy manoro ihany koa le izy araka le resako teo hoe raha ohatra ka manazava momba n'izany rehetrarehetra zany dia misy raina roa ao anatin'ny 20 miaino sy mahita amin'ny teny an'le hoe monsieur milay dia hoe ianao iny zany no tsy te-karoka fa ny lohanao tonga dia botolo satria hevitra ratsy le hoe monsieur milay allo manahoana salame salame satria antany andray fozakana dia afaka mamaly inona mety hevitrinareo dikan'ny hoe sexy amin'ny teny malagasy sexy
sexy amin'ny teny malagasy satria tsy manaytaitra ve zany mahafatifaty matsiravina kely mihitsy lava loatra le dika eny tena zany misy mivaka tout le sorte sexy kerle sexy be eo eritretra sao de mba voambolana fampiasana tsisy voambolana gasy mihitsy client tsisy voambolana malagasy tsy amin'ireny toetsainy reny tsinona na hoe fanazavana leko zay natahorako miresaka hoe fandrosoana ma de mandeha daholo zany hoe ara-piarahamonina taloha hatramin'ny tokony amin'ny fahendrena tsy nisy le zavatra zay zany hoe raha ohatra ka lazaintsika amin'ny fitentsika zao de hoe tsy nisy olona hoe sexy zany ny fiarahamonina gasy masera koa tsy sexy zany endreny sy mendrika ny fiakanjona sao de mba voambolana vetabeta tokony tsy ampiasain'ny malagasy izy kosaka tonga de azo tsorony hoe fitafy mamofady koa nge raha ohatra hoe le fisian'le sexe ao anatin'le sexy manko no le sexy mariana fa tsy teny frantsay tsy teny frantsay ka teny anglisy fa tsy hoe mampitelindrora tsy mampitelindrora koa le izy fa liga raiky mampitelindrora paraphrase allo verina keny mbola tisaboty andao mbo manontany ny sandiolona ty zany ina amin'ny teny tokana malagasy madikany hoe impossible tsy azo atao tsy tanteraka teny tokana atambatra lisika tsy tanteraka tsy tanteraka nofinao raha amle miaraka amle namana teknisianao nofinao any ambatondrazaka koa misy mahadika an'le izy hoe bitantay misy ambatondrazaka ao misy zay bitantay bitantay hoe takininina salame izany kosa ve salama maintenant moa nareo miteny an'le fitazainan'ny olona am'le olona mepita radio fa misy le olona tena nareo mamety ny chauffeur koa fa le olona mety tsy manaja ny chauffeur zaiko le fiampitana fantatrinareo fa chauffeur fa zany teny koa chauffeur fa misy mijanona anao efa mijanona misy tonga le olona de mezakazaka vany de ahoana ny atao am'izany raha ohatra izy voadona koa manao firesaka chauffeur koa ianao raha Josepha zatezitra am'zany raha Josepha tingely ty le fandaharana rivo sy tiatsonona ty le fanajana an'le hoe mitaizany olona taiza olona eto aminay raha tena tompo tanàna mihitsy za miteny anareo zao fireneny taosy fa tompony andraikitry ny fivondronana manao anniversaire eto aminay mampaneno zavatra mafy be tsy raha ianao tompo tanàna zany mampaneno ataon'le ry tonga ny polisy ny fivondronana nefa izy manao de zany ve de izy any tokony anazy am'izany tamin'ny 85 moa zany voaindronana ozy ianao anniversaire an'ny be ny tanàna mihitsy zany aloha tonga de teneninay fivondronana izy moa io de le be ny tanàna mipetraka eto amin'ny manodidina Antananarivo ihany tsy teneniko le tanàna fa fatany ngamba hoe fa izy naka fahazahon-dalana tao amin'ny fokotany izy any matera fahalalapomba sy fiarahamonina moa zay le tindresana civisme daholo moa zany rehefa manaja lalàna de ho an'ny rehetra fa tsy ho an'ny madinika hoan'ny olotsotra fa le resanty hoe nareo mametsy ny chauffeur foana izay anisany mametsy ny mpandeha tongotra mpandeha tongotra koa ka ie samy manana ny aditsia ndraiky ny ary misy mahafinaritra am'ireo fa misy manirikiry sy ratsy toetra am'ireo ny fahaizana miteny manavaka an'izay koa mba hahatonga ny olona efa tsara toetra sy mahay ny fanajana sy fifanajana de tokony ho atao mba hahatonga azy mitazona hoe mba misy makasitraka ihany izahay ao anatin'ny fahendrenay fa raha vao atao safy be maso hoe nareo menakavy za koa zany andeha piteria izany de tsy anadalàna ntsony zany zay fa zay kiany salao zay aloha anisan'ny zavatra tompoko arahapa akory nanazany zavatra tisy fandraisana zavatra tenenareo mba fiainana andavanandro mba hafa kely anao le resaka hoe ny otra
ny olona ray reny ve ohatra olona ray ny reny miteraka ve dia azo lazaina hoe ray reny a fa samy hafa ray de ny frère de ny frère zany fiteny zany ohatrany fiteny mampifarabazana le fiarahamonina satria misy olona akaikinay zany miady amin'ny zavatra ohatran'izany hoe de ny frère anay de ny frère anay de ny frère anay fa olona ray miteraka an zareo ray ny mamany defa rafy ve efa piasy hoe de ny frère manam-piona kanefa ny tsiraitam-po amin'ny tena aza atsoina hoe frère eny raha ohatra ka manao kisarisary moa isika araboambolana dia demi frère ka zay fa tsy hoe atsasakalahy akory za ohatra any raha tononona hoe inonareo iny demi frère misy eny piraita-po fa ray samy hafa raisy regny koa e zany hoe zéro de frère demi ve un dixième frère tsasaky bota zany fa amin'ny lafiny tsy tsara izy demi frère zay ka fa raha ohatra ka hoe ny fiainana andavanandro fotsiny de raha lainy fa ny kendreny voalaza teo nge dia ny hoe tsy tokony atao zany satria na de hoe tsy rairay aza kanefa kosa efa ray reny de tokony tsy fanavaka hoe de ny frère na hoe atsasa-drahalahy ara-pirazanana ara-mpifankatiavana ara-mahamalagasy za zao mahita ohatra hoe le akanjo zao nisy hoe ny vidin'ny fanjakana malagasy le izy tsara zay de tafaverina ty le izy zany akory tsy midika hoe isika menakavina ao anatin'ny resaka andalambe na ara-pianakaviana sy fivoriana sy facebook de hifaneso sy anarabiraby fa raha resaka fikambanana ohatra manko zao misy olona sao de manao communication de manarabiraby ny fikambanana andrina sy ny sisa satria izy hoe tsy nanao sy ny sisa tena samy nanao ny tandrifiny am'izay tandrifiny reto ao anatin'ny zava-misy ake hitriny ary ny olona anankiray tsy hoe mijoro de marina sy mety foana zatra teneniny na mpitarika fikambanana andrina izy na fikambanana avy any atsiranana izy na fizafatô izy na bamamy izy iresaka ny tarika fanatsika zao rehefa avy eo tarika fanazy zay miara-makalaza amin'ny bamamy ny lanonam-be anankiray ho anareo zay mbola tsy mahafantatra ny tarika fana ao anatin'ny agenda rehefa avy eo de anamafimafy kokomban'io zay satria anisan'ny nalaza tatoato manko zao ny tarika solomenada de efa mba mahafalifaly ny tena hoe efa misy koa ny tarika fana zany betsaka moa zany rona telo ny azo tanysainy no vatakoto moa iny zany izy efa toatoanana zany aloha fa mba anisan'ny zoko be ny tarika izy amin'ny resaka hoe mpanakato mbola afaka miditsika fa za zao mahita publication ato de afatra kely ho an'ny mpitarika any fikambanana ohatran'izao taizarinona ny mba nataonareo akehitriny ny fanjakana tsy zany ny firesadresahana tokony ataotsika tsisy mifaneso teto raha ny tokony ho izy raha samy nandeha ampahendrena sy ampitiavana fa ny manirikiry ao anatin'le izy de zay raha vao misy zavatra anankiray mitrango ty de mifanesoneso fanao tembava momba ny ty sy ny ty ary io raha gotana tranaim-piangona ary de misy koa io hoe lahata mitsany nestekana zao mba navita an'izao ngalisany tsy ombonako hevitra mihitsy no miteny hoe ohatra tena teneniko ty hoe tao anatin'ny enimpolo taona de tsy misy mpitondra fanjakana nanampy baria didiratsiraka nanome avion spécial nandehanan'ny ekipa club nandehan'ny ekipa pirenena ohatra zay teneniko zay matetika heno loatra ary tsy avy amin'le tena olona le tokony teny nge le izy fa avy amin'le olona mpileladelaka samy hafa ty ambany ity de tsy hay le izy hoe avy amina toetra sy fifampitaizana ve mampitea maky mihitsy matsy ty momba an'ireo akanjo raha misy razana raha masiny razana sy raha navalina fahatelo zay voavidy tsara zany tia tsara fa voavidy mila drafitra sy teknika sy taktika be nge nazahoana an'io fa ao anatina fikambanana mijorona zay zao ao anatin'ny fikambanan'ny mpifankaty lasa couple tany amin'ny université misy an'izany zay sady tsy manana fond aingana ny ankizy mibetsaka tsisy fo aingana de raha ohatra hoe anoany zany misy matanjatanjaka kokoa zany satria hoe fikambanany ireo zay nanambady farokana vita azy tsara misy tao anatin'ny fandrena tokatrano de hoe taizao nareo le ato fikambanan'ireo mpisipateny-katso lasa mpivady fikambanan'ireo mpisipateny-katso lasa mpivady lasa aloha fikambanan'ireo ray promotion ka ny fankaty de ny vady inona mba vitanareo namanay sasany nikizy mibetsaka fa iny hoe tsy mpiteny mony ahy tsy mpiteny mony ahy manao any fikambana avy aty vangaindrano ka mian'erzité eo ny mavoana orangahy
zaka hoe raha zakainao aminay lalana 5 kilometra sa vita tamin'ny première république mbola tinikitiana tam'izao mbola intacte zany ka sy velan'ny zareo andeha ana tomobily kilometra sa farafangala vaky an-drano mbola tinikitiana mbola intacte mbola tsy mandeha ambony misy nareo zany vita tao amin'ny anaty 80 taona zany tompoko ka tsisy tobila mandeha mihitsy andro ty maka sisiny daholo ny olona misy ahoany girofle café letisia daholo fa zanaka tena hoe vita tao anaty 80 taona zany mbola tsara tena mbola tsara mandeha anaty rigoty mitsangatsangana le izy manko misy lafiny hoe tsy mandeha amin'iny zany ny fiara semi-remorque sy ny mampimanimby non lalam-pirenena voalohany koa zany vokatra sy daholo ny camion sy semira sareta ho simba amizay zany le izy io zany non io n'est pas une ka ho simba amizay lalana gera nga marigny ka marigy zany olo raha zany ka le izy zao ireo mpanao lalana rehetra eto Madagasikara na entreprise na ny fanjakana zay tsika mba mijery an'ireny manao expertise alaina ny échantillon za manko ny resaka lalam-pirenena voalohany de hoe ka hoe ny fifamovozana ny camion semi-remorque tsy de betsaka amin'iny de tsy mahasimba an'le izy tsy ahoy lalam-pirenena voalohany tsara voatra ny akoatran'izay moa iresaka ihany koa tsika amin'ny fahafatesan'ny Paolo Rossi taorian'ny Maradona Paolo Rossi de anisan'ilay nanirikirina de nandray tsara satria taorian'ny faharesena azon'ny frantsay tamin'ireny zay nanirikiry tokoa tao amin'ny demi-finale dia Italie nahazo ny amboareran-tany tamin'ny taona 20 de maty io Paolo Rossi io 14 taona izy zany hoe soko Maradona 4 taona izy matimaty aby ny kitana eny tompoko efa mihainonao mihitsy za izao salama daholo tsara andramo ihany de manino tisao le momba le momba ny falalafomba kinina fasiramina iny manao izy raha fotokatrany fianarana mihitsy amin'ny kidy amizao any lehibe efa tsisy hevitra tsony atsisitany ampianarana mihitsy ka misy ingeny ampianarany misy fanabeazana tsy ampy éducation civique tsy ampy misy ihany ka misy any ampianarana madama mandalova any rarive atanymena 3 eo amtao anaty CG atanymena raha misy mpampianatra amin'ny manao fa izy ake anao tsy mitsofoka ao anatin'le sekoly eny tompoko enao sy ndraisaka goty le restaurateur fesoloanao ndray mandeha so de mba eriky zany fa tsy goty le ankoay zako ny resaka hoe tsy aotsony izy fa tsy anazy tsy aotsony le ankoaika tsy aotsony ony nisy ny sambotra fa findraiza nga ifa lasa nanidiny izy de lasa ery anaty rova ery findreo apita hono izy erika hitanao erika ao mahafantatra zay fa te hinana varanga ka ianao lasa le pizza eo pizza ihany izy zany sao de nareo le tezitra taminay sy le namako zazavavy iny ny teny anglisy zay eny ary eno nareo ty teniko ty ny sakafo tao amin'ny ankoay za sy le namako zay de miteny anglisy zay miresaka fa tena tezitra le olona zay ramatoa zay le ramatoa zay hoe zao ihany no mahatonga ny gasy tsy mahay miteny gasy tsara saikana meko ny somak ainareo somak defa tsofina amin'ny teny anglisy ka defa tsofina amin'ny teny anglisy de mbola iresaka an'izay tsika rehefa aveo hoe ao anatin'ny fanandratana ao anatin'ny fampianarana tsy ampy matoa banga ny resaka éducation civique ary ny fitaizana tsy ho vitany mazimazia hoe nyrotorotena tao anatina 5 taona 10 taona 20 taona maro tao anatina resaka politika indrindrindrindra ny resaka fiarahamonina sy ny fifampitaizana satria zay tonga mieritreritra nangana hatrany pototra foana fa tsy nisy mihitsy ny fampitohizana za tena maka ohatra foana ny fitondrana ny toy tao Senegal tsy maninona miresaka an'izany angamba de ao anatin'ny resaka fampianarana satria izahay dia anisan'ny vory niaraka tamin'ny ministera fampianarana sénégalais hoe ohatrany ahoana ny atao hoe rigueur na ny fianjanana amin'ny fitohizany zavatra hitazanany ankizy anankiray
ary tsy misy mpampianatra somary manamana-ndoko kely momba ny zavatra. Ny mpampianatra tantarany eo am'izao raha any amin'ny classe seconde première terminale lainga raha tsy hita kely ny loko e. Kosa loko politika lokon'le rano lokon'ny pub. Ino Michel no tena fedy be. Fanentanana sy lalao isan-karazany no miandry anao. Azona fanomezana eo no eo. 3 alina monja mividiananao solika na menaka na entanao amin'ny shop Shell. Dia efa mahazo cadeau avy hatrany ianao. Ary ao amin'ny page Facebook Shell Madagasikara ny fandaharam-potoana amin'ny hetsika rehetra. Shell dia mirary fety sambatra ho anao sy miankonanao. Riva entina sy tsiary zay arahana amin'ny Gottlieb, Lily, Salomon, Zozo, Lily, Mizoma reka ny folo volana desambra amin'ny 7 sasany ariva etsy ny Antananarivo. Mokalotsika ao ireo hira tsy Daniel ary misy ihany koa ny animation ny DJ. Hanazavana fanampy antsoiny 033 107 18 na ny 034 05 652 19. Partenaire RDJ Sweetie Pastry. Tiako mihitsy fety mamarana tom-pianarana ohatr'izao. Tsara ery izany paozinao izany. Bôkosy mihitsy ny zanako marina. Sotra tena riveko dia mandihy e. Afaka mihetsika tsara amin'reto kiraro aigle d'or reto. Afaka manao figura be dia be. Norma be reto kiraro reto. Tena mety tsara amiko mihitsy. Nafinaritra. Salama be. Hitanao any amin'ny toeram-pivarotana aigle d'or rehetra ireo modeliny kiraro an'ny talora. Aigle d'or no safidiko. Aigle d'or, miaraka amiko isan'andro. Ça sent la... Bah oui, ça sent la fête chez Batimax. Fêtez Noël avec Batimax tout le mois de décembre. Achetez au comptant et bénéficiez des remises de 5 à 70%. Soyez les 50 chanceux et repartez avec des cadeaux pour tout achat supérieur à 300 000 ariards. Rendez-vous sur notre page Facebook pour le tirage des gagnants le 24 décembre à 11h. Et surprise du Père Noël pour vos enfants au magasin. Soutenons ensemble les orphelins de l'association Aquin par une collecte de jouets et vêtements. Batimax, la qualité au meilleur prix. Passe-moi le Coca-Cola. Allez, posez votre téléphone. À Noël, le plus beau cadeau que vous pouvez faire, c'est d'être là. Mettez votre téléphone de côté pendant le déjeuner et le dîner et donnez à vos proches quelque chose d'unique. Vous-même. Coca-Cola vous souhaite un très joyeux Noël. Wow! Tout Canal Plus 10 andro be zao mipoka be fety am'ty La Reine des Neiges 2, Sonic le film, Madagascar 3, ireo karazana lalao baolina kitrakalaza be toy ny Arsenal sy Chelsea, Atletico sy Real de Madrid sy ny maro hafa koa izay ho hitanao amin'ny boky Canal Plus. Alefa songana ny ray abonnement dia raikitra ny To Canal Plus mandritra ny 10 andro be zao e. Les bouquets Canal Plus. Veni, vovonana eketsika ny aina mendrika salama. Eny, ny fahazona rano fisotro madio, ny fanadiovana toy ny fampiasana kabone sy efitra fandroana madio, ny fidiovana toy ny fanasana tanana amin'ny savony izay mifanaraka sy sahaza ny toe-batany avokoa, dia azo fototra ho amin'ny vehivavy, na tanora, na nahazo taona, ny olona manana fahasembanana, jamba, kilemaina, mona, marenina. Zo amin'ny maha-olom-pirenena feno azy ireo. Fataro ary fa nitetika asa Veni, sahany Waterred dia miasa amin'reto distrika manaraka reto. Ankazobe, Antsindrano, Avaradrano, Ambodratrimo, Manjakandriana, Moramanga ary Tsorono Mandidy. Fararanom-pahagagana taona 20 Fararanom-pahagagana taona 20 iarahana amin'ny fiangonana filazan'ny tsara Madagasikara miaraka amin'ny pasteur Mamle Voangy sy ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra ry ava malala ao amin'ny tompo. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 2:30 ary ny 7:20 dia milaza manao hoe indro izany ho Jehova Andriamanitra nofo rehetra moa misy zava-mahagaga tsy haiko va. Andriamanitra ry havana dia mbola tena afaka manatanteraka ny maha izy azy marina. Andriamanitra lehibe mpanao fahagagana eo amin'ny fiainantsika, ara-pahasalamana, ara-tokantrano, ara-kasa, ara-piariana, ara-panahy mihitsy aza. Noho izany dia manasanao zay ny Alahady 7 volana Novambra
ny alahady fahenina ny volana desambra, ny alahady fatelo ambin'ny folo ny volana desambra, ary ny alahady faroapolo ny volana desambra, isaky ny alahady reo a etsy amin'ny espace mangoteny efa nambojanahariana voalohany, ary misy fidirana telo zay anasananao, anasanantsika mianakavitsika navaka izany fotoam-bavaka andraisana fahagakana lehibe zany. Ny fidirana voalohany dia miditra amin'ny enora sasany maraina, ny fidirana faharoa dia miditra amin'ny valora sasany maraina, ary ny fidirana fahatelo dia miditra amin'ny folora sasany maraina. Mariana fa tsy hanavanana iza na iza fa zay zanak'Andriamanitra rehetra, nizaniza olona ka mangetaeta ny anaovan'Andriamanitra etsika mahagaga eo amin'ny tontolo mpiainanao, eo amin'ny asanao, tokantranonao, fiarinao, ara-panahanao na inona dia tongava fa nizaniza tafiditra ao anatin'izany fotoana zany dia handray ny anjaranao ianao a. Tongava soa daholo ary fa tsy misy ny vidim-pidirana. Misy fagagana, misy fagagana, misy fagagana no maniniwany ka hidera Asia. RDJ amin'ny Sivy Maraina. Tsodrivotra! Tsodrivotra! Ny vahintsika. Misy vahintsika impression izy a. Satria za salama tsara zay. Izy ianao? Tsy tohaina vao amin'ny Olsima. Tsy tohaina? Palahelo ihany vadinao. Tio rehefa mihetsika. Le vadinao zao mihaino amin'ny radio tena tsy miala mihitsy le Tiary avy amin'ny Olsima. Ina? Tiary. Palahelo daholo reto e. Reto ny resaka diary. Misy kilalao amin'ny Olsima, kilalao vita amin'ny ciment momba zao azy fa Olsima resatsika. Olsima tokoa ve tsy manao fa ciment ihany? Hatreto aloha ciment. Manao fety koa zareo rehefa farantoana. Lalao somalova. Olsima zay tena ampahafantarina ho an'ny mpiaino zany a zay hoe izy io nanomboka tamin'ny 18 octobre lasa teo. Farana amin'ny 15 décembre ho avy zao. Tiako ampahafantarina ety ampiandohana sady ny loka ho azy amin'io. Loka voalohany ho azy amin'io zany dia bon d'achat 10 millions d'ariary be zao. Ividianana mombon-trano trano. Tsy toany. Ny fomba filalaovana manangona gony lova, tsy menitra lova, dia misy lohany izay izy iny miloko mangamanga, misy soratra Olsima fotsifotsy dia atakalo tapakila fandraisana anjara. Lohana gony 5 mahazo tapakila fandraisana anjara anankiray. Folo zany ianao dia anankiroa. Zay le orombato be dia be. Lova ihany ka. Lova kilalao. Amin'ny alalan'ny fisarihana no azahoana an'izy. Ina daholo moa ilay loka teo ry diary, loka voalohany 10 millions d'ariary. Loka voalohany 10 millions d'ariary, loka faharoa bon d'achat 5 millions d'ariary. Mba fandorina trano io anatiny izany kojakoja rehetrarehetra zany. Loka fahatelo kosa dia mahazo simenitra 10 tonnes lova be zao anao ka voasarika ao anatin'ilay lalao. Ataon'iny io 10 tonnes. Fandrinana trano ho an'ny Gadragadra foana amin'izany lahy. Fisarihana ataontsika amin'ny 10 janoary raika amin'ny 24 Aiza ny atao? Eto amin'ny foibean'ny Olsima ny fisarihana natao misy toerana lehibe ao. Olona 10 manao an'izy io zany. Dia aiza ny fanaterana loka mordiary zany, fanaterana tapakila zany, fanaterana tapakila filalaovana. Misy aloha le vata fisarihana zany anandrana le tapakila. Raha ohatra Antananarivo manokana dia ao amin'ny siège ny Olsima Tsaralalàna, zany hoe akaiky ny hôpital des enfants misy an'izay. Raha misy ihany koa ny toeram-pivarotana zay eto ampitan-DRDJ koa. Misy ihany koa ny toeram-pivarotana Binastor manampy soa mitsofoka makana vodivorony raha ohatra ka avy any Fianarivy ianao. Dia misy ny Tsarika Fianarivy. Misy sasany ihany zany nametrahana dia misy ny tsy nametrahana. Misy ny distributeur ny Olsima Tsarika Fianarivy, ny Tsarika Tanjombato, eo ihany koa ny UCR bypass ary ny tranombarotra Pacom Ilafy. Nareo ve tsy te sponsoriser ny kolontsaina malagasy ohatra hoe angano na ohatra zany le Binastor ohatra ny angano taloha zany. Afaka eritreretina foana. Mety ke zany any amin'ny tsy-ampozina any minane Binastor. Hoantsika ny faritany aloha afaka mandray anjara ihany koa ny anaterana ny tapakila zany ho an'ny faritany
eny amin'ny Masuvoly Sima Tsirabe Toamasina Fianaratsoa Toliara Mahajanga. Ankoatr'izay ho ana Tsirabe manokana misy Binastory ihany koa Abidi Rakotoasimanana tranombarotra Soasoa. Ankoatran'izay misy fiara Olsima mandehandeha mitety tanàna ho Antananarivo Toamasina sy Tsirabe dia raha ohatra ka manana gony lova mila takalo tapakilo nareo dia afaka manakana an'ireny fiara ireny ya na ohatra hoe mandefa message miafina ao amin'ny page Facebook ny Olsima hoe misy gony be da be alaina aty dia tonga manantona any miasa aminay. Loangony BDB. Loangony BDB tsara tarehy. Fa tsara maria kely le filalaovana azy ty fa satria misy matsy maro manatra amin'ny Olsima dia le vodongony dreny hoetiny ao loangony izy loangony zany hoe tapahanao amin'ny nefa vodongodiny le rongony tsara ragasany le lohan'iny tapahana rehefa tonga la tsara manaraka zay 4 cm eo eo amin'ny atao hoe 15 cm na 20 cm angamba izy fa tsy efa misy soratra style izy ny olona mpilalao an'le izy to ohatra nefa tokony mahafantatra tsara aloha hoe ahoana satria tsy afaka tsisy olona tonga eto sady misy loangony novidianao anaovany les yeux ka zay misy matsy misy ale langety amin'ny lohan'iny dia iny netezana tsara langetina vodongony afinaritra raha ohatra ka zany hoe misy manala salampiaino sa hoe misy fanazavana fanampiny dia afaka miantso larana 020 22 296 01 izy averiko ena 020 22 296 01 zina tsy teny mihitsy zay zany larana ahafahana miantso anay anatin'izay lalao somalova izay hatramin'ny 20 Desambra mamarantsika angamba fatapitapitra ne hatramin'ny 20 Desambra ny lalao any amin'ny 5 janvier vao manao fisariana ny atao satria anangona le vata fisariana manerana ny nosy saotra betsaka fa ahoana moa zany ny olona tsotra hafa lina misy moa zany tsy naraka le teneniko teo hoe efa spécialisé ny clientèle zany olona efa simenitra ny olona tsisy afaka misy kosa tokony ihany ka mato mandalo amin'ny rivotra tsinona zany amin'ny loangony iny angamba le olona satria eny ty zao miantso le anatitra loangony sa zay misy manday eo tsisy orombato tsisy mbola lova aloha amity lova aloha zany amity dia za zao nge manana loangony miisa 86 police za manana rongony 300 nena 86 sac de orombato fezina kely raha ny fotoana dia ny toerana ahafahan'ny olona misera zany hoe ny toerana alea avy eo misy ihany koa ny sitina ohatran'izany clique hatramin'ny 10 Desambra ho avy zao ny lalao no mifarana dia eny amin'ny Masuvoly Sima rehetra manerana ny nosy afaka anaterana ireo lohanagony sy anakalozana azy no tapakila fandraisana anjara fantatrareo fa ny simenitra mampiray ny olona ary tena loangony tena faran'izay tsara indrindra dia ny fandalovana amina reny lanonana karakarain'le hoe averisy reny mahafinaritra satria sady ao no mifakahita mipsipataloha no mahafinaritra manabe vo fikambanana satria ny fikambanana gona amin'ny fety ainareo zany fikambanana gona amin'ny fety any azonareo avy any besisika sy ny bandy sy ny onjy réception ny atsodrareo an'le fety miaraka amin'ny gona amin'ny fety ka nitarika fanahy groupe zany no ao amin'ny fanentanana tena ty fanahy ty mantsy aloha voaingana ny tena ny aino sy nahafantatra dia anisan'ny sady be mpanohana tsara le rono no anisan'ny mba mitondra avo lenta ny resaka zavakanto avy any amin'ny faritra Antsianaka iny zany dia ao amin'ny cercle mesa tany mora zany no ahafahantsika manao ny famandriana ao hoe mety tsara ny ambiasa 034 40 101 48 034 40 101 48 no ahafahantsika manao famandria-toerana amin'io lazaina amin'izay ny andro amin'ny asabotsy izao 12 Desambra manomboka amin'ny 9 no anomboana izy io 3 ariary no fidirana ka na isika rehetra avy an-tanàna na isika mankafia na isika mbola voazay vo ahafantatra rehefa jerenareo ao amin'ny atao hoe tarika fanahy compte Facebook ny tarika fanahy dia hitanareo ny sarin'izy dimena-da reto fantatrareo daholo ny endriny satria ny telo amin'ireo fotsiny dia efa nitety avoana sy sary dia manana ny talenta ara-javakanto tokoa
tarika fanahy moa zany manana manager tsara izy a, manana ny fikarakarana tsara izy amin'ny resaka répétition ny studio ary ny mpitendry tena tsara. Itsika ihany koa zany de afaka mijery ao anatin'ny compte-ny tarika fanahy de miaino mbola averiny io rehefa aveo ity fotoana ity fa misy vahiny hafa indray ary ny feony moa zany de tahaka ny simenitra nefa ny olo simnatra any ohatran'ny ciment ty feon'la refa sy de hoe simenitra so malova mirakitra mihitsy zany fa inona aloha le orombato ohatran'ny menamena iny tompoko azafady misy mangamanga de menamena le akora samihafa samihafa nanaovana azy ny kalitaony eo foana fa le singa isan-karazany misy samihafa fotsiny ary ndana zay nareo fa rahako velomo tompoko velomina de isika moa zany manamafy ihany sady mbola misy vahiny hafa ny resaka rano fidiovana zay nametrandra reo afatra tokoa mba ho resahana satria karazana miara-morona tokoa le izy a hoe lahara-pamena aloha zany ny resaka fampisitrihana rano le fampisitrihany ty ngery namako lasa ohatran'ny hoe asitrika fa hoe misitraka rano amin'ny isakafoanana isasana de ny fametrahana an'le hoe zofototra foana satria voatonona olo hoe ose hafa lasa ohatran'ny hoe kilalao teny amin'ny rano le izy a fa zareo zany karazana société civile misana momba ny rano fanadiovana sy ny fidiovana tsy maintsy misy an'izay foana kely foana ty zavatra ty satria eo zany fanjakana eo ny olona tsotra ary eo ny zava-misy ara orana ara tohadrano ara fantsondrano ara avo zay miresaka teo zao fa misy olona manana trano amin'ny Ambatomaro iny sady tsisy manofa tsisy mividy le izy satria raha be ka tsisy rano ka mifandray amin'ny voaresaka simenitra teo ihany ty resaka batimax ity koa mbola misy resaka simenitra aveo ry zalasa miarabantsika rehetra raha aloha zany tonga soeto indray rindra ato nambatsika ato tafika tsika aloha tsisy simenitra batimax azafady ngatsisy manao fampiasana simenitra safidy manokana iny mifanambady any ny simentsika fa manantsika akoatr'izay afaka tonga ao tsika manantsika afaka ampiarahana amin'ny simenitra misy ny atao hoe ferraron misy ny resaka momba ny vy momba ny fananganana zay zavatra zay batimax daholo zay resaka fananganana gros œuvre tsika ireny zany afaka tonga antsika manao an'izay afaka manatanteraka an'izay afaka metsena ao anatin'izay de misy tolotra vaovao ve zay indrindra le anisan'ny tonga avantsika eto foana aloha ao anatintsika zao resaka promotion décembre 2020 manao promotion be tsika am'izao zany hoe 500 ka hatramin'ny 700 isanjato ny fihenam-bidy ao anatin'ity décembre ty de tonga ava maro de toizantsika angamba toizan'ny rindra ato le izy aveo any resaka ohatrany ahoana fitsipika ao anatin'izay fitsipika rehetrarehetra ao anatin ary variko fa bande évangélique ty hita voalohany miarabantsika rehetra aloha piano aloha zany sy ny atao amin'ny mpanentana maro samihafa ato le fitsipika zany de tsotra tsika zany makany amin'ny batimax aloha zany tsika aloha voalohany indrindra zany mandeha any de manjifa entana zany jery entana zay tiatsika rehetrarehetra tsika de manjifa de misy mila manjifa zany entana minimum zany 3 hetsy ariary 300,000 ariary farafahakeliny de izay no azahoantsika zany tike zany tike anankiray zany am'izay tapakila zany anaovana menona ny mombamombanao rehetrarehetra zany zay tapakila zay fianona na ny anarana na adresy numero telefona rehetrarehetra de izy io zany atao anaty urne zany izy io atao tirage au sort asonantsapaka tiako marena kely vetivetika am'le resaka le vidinetana teo raha ohatra zany hoe ohatrany hoe lasa eniny tsarary zany le ohatrany hoe le montant le entana de tsy hoe mahazo tike anankiroa fa tike anankiray ihany raha ohatrany hoe bielle anankiray le montant zany le entana fa mody voaka aloha de miverina amin'ny fidélité le tsy manaraka indray raha ohatra dia mamba tike eny mety efa vasay le izy aka tsy maninona satria ohatrany hoe bielle ray zao ohatrany hoe anankiray de miverina indray izy na raha pizza de manankiray de amena tike ohatra zao rainy bosy zao hividy le bie le 10,000 ariary am'le mahazo le atsasaka koa le tsy am'le pavé de miditra aloha
de aveo tonga indray nyvadinareo de vidianareo le telo alina fa le akoho arahanareo mihinana ange ania zay mazava tsara ao zany misy olona ao a tonga izy androany mividy tena mety le izy misy anty hafa ndray tonga ndray izy afaka pitso mbola ao anatin'ny desambra izy am'izay a mahastike mitomby any le entana io zany entana indifférent entana rehetrarehetra amin'ny fianambidy rehetra oui de le ozy ianao le loka teo zany le loka zany a eo amin'ny 10 mahery eo zany le sariana karazarazana zany 10 zany no sariana zany olona 10 zany zay ary ianao mety hiverina fanindimy mihitsy de mahazo loka 10 ianao zany amin'io raha ny akohenonareo mba zany manolo-kafa mba ilazao karazana entana ilaina amin'ny fanamboarana sy ny ana hoe tena mahatamana ny olona mibatimax voalohany indrindra aloha izy onao raha teo motopompe moto neny honorae fa mipompy atsy amle amamasy misy pompaoa misy le immergé de misy aty ambony afaka tonga ao tsika manana fianambidytsika ao anatin'izay misy koa resaka sanitaire ataontsika hoe safidiovana any amin'ny cabine de douche izay trano cabine de douche reny misy fianambidy any amin'ny 10 isan-jato tsika ao anatin'izay resaka robinet resaka petabe no etsika ato pompe immergé moteur électrique resaka fitaovana tsikelikely resaka grillage en robinet isaka lato moa ny olona manao grillage reny na ohatra zany grillage reny ao anatin'izay 10% hafa ndray grillade ndray ny anao zay mianka amin'ny akohany raimbozy azy atsasaka koa iny amle pavé akohana infirmiana tsika ndray ao anatin'izay manohany tsika tsy adintsika foana zay satria tsika ao anatin'ny andro fety tsika zao andro fifankatiavana fizarana de toy izany monsieur de misy fanetanana kely koa zany ty misy fiara-miasa kely zany aminay am'le association reny zany ohatra hoe manasony mpiarabelona zany le izy anankitelo izy zany fitingo kely zany voalohany zany misy hoe compassion de Madagascar resaka manampy zany izy andreo olona reo ankizy compassion afaka mijery afaka mijery ny Facebook zany nareo amin'izy zany de miazy zany manampy compassion de Madagascar koa ny anazy amin'ny Facebook eo fa iny misy oui de izy zany manampy ny ireo zaza zay marary misy marary zany le izy de ao aminay zany misy urne koa zany de mba rehefa tonga ao zany tsika miantsena de mba mitondra an'izay voatsirambany tany zany atao transparent izy de tazana izy sy nisy nandrotsaka bulletin de vote fanampiana le zaza reo zay zany voalohany faharoa koa misy an'le charité de Madagascar compassion le charité ndray zany andreo olona le ono filazany le kery any atsimo reny ngamba zany sady mamay koa moa zany ny andro am'izao vao maika maimaina teny kely amin'ny tsy fampiandrano ty nefa andro irasam-pirenena ny rano momba ny rano sy ny fisitrahana ny resaka fampiasana ny rano batimaxa zany mazava ho azy zany fa tsy maintsy misy zavatra somary eo amparalelina ihany ilana rano foana amin'ny zavatra misy motopopongina no troany eo raha ohatra ka hoe misy toerana samy hafa ve azonareo tenenina mba hanamora fanatonany olona nareo zany hoe manana anankiroa tsika magazay anankiroa ao Andraharo de ao Tsaralalàna zay anankiroa zay no tena fatarany mpanjifatsika efa misy ao tena efa hoany moa filazan'izany mpanjifa fidèle raikitra efa trano firy taona efa mifandray amintsika ao mahazo ny rehetrarehetra afaka mifampiresaka tsara koa na mbola tsy vity ary tongava ao de mifampiresaka de zay fahatongavanao zay ny fa mahalana ny olona fa aporosihana ihany hoe mandeha any batimax main dans les poches ozy ny fiteny mijery raha ohatra ka tsorona tsy maka 19 aminareo moa zany fa ohatra anako zany de mandehandeha fotsiny de ny kankairiny anisany efa iny toerana tiako andehandehanana mandehandeha ny zavatra tiako jerena ohatra ny any batimax ny teknôlôjia tsy takatry ny eritreritry mihitsy hoe ay ve efa misy zavatra ohatra zay misy motopopo misy zay ko foroniko ay ao batimax efa misy ireo le ento zavatra ho an'lahy teo toizanao kely amin'ny resaka farany misy anankiray farany le resaka le fanampiana teo farany misy hoe association akama zay koa farany indray miay an'le zazakamboty reny zany io eny akama le akama oui de izy io zany io zay tsy resaka voatsirambany tany zany fa mba mitondra kilalao zany sy akanjo
akanjo zany zay mba fo zany ainareo makorela matray aman-dreny iny ohatra kamboty na makorela izy na makorela izy na chauffeur-na spécial tovy ady zany rehefa aveo azavona koa zay tsy mahazy oui de misy karazana box lehibe zany ao de mba atao zany le kilalao sy kilalao zay fohy eo amy voamiditra mihitsy zany le izy malalaka kosa le izy malalaka angeza tena kilalao ajour nareo ary tafilitra ao anatiny ao ohatra ny tsika tena ty zao kilalao tady amin'ny finekizy misy de tadidiny éducation raha moa zao fisariana ty azy be tamy ty be folo taona lasa sy mitsamy no tsofoka atao natirina daza be zany maka taratasy anankiray fa mitsofoka anatin'ny boraka eo zay mitsamona taratasy anankiray fezitsika ray batimasa sy fotoana 24 zao 24 zao koa tsika mbola misy an'izay mifandray am'izay resaka faraparany zany amarana atsika anazy zany am'le fetiny ankizy amy 24 zany maraina le tira zao sao aloha zany atao amy 24 le am'le olona le mahazo am'le loka atondro amy raiky ambe folo iny zany mifaniorana iny fa le mahazatra isy ataona de afaka arahana amy page Facebook amy Batimax zany le fisariana Batimax Sandrahary le mitsoka sax tsoka sax ahoana Batisax tsy mahay aloha zay tsy mahay évangélika le tsy izy tsy évangélika fa eny mety daholo de amin'ny 24 décembre koa zany misy surprise kely hoany sy akizy zany tonga any tonga ao zany mahazo motopopony ray ny antony fanontaniana manko le solomaso lalana solomasona mpitsoka sax tsara zany le izy tsara fa milaika mba tsy pitian'le anna very ambany ireo le misy fianambity vely ty ireo atao hoe escabo ireo tongava fa tokony misy foana zany tena tiako indrindra ny fiaina tsy azoko teny tiavako ty escabo nefa tsy ilain'lahy koa le izy ina ty tiavako ny escabo le manao mahafinaritra fotsiny zany hoe nefa tsy misy ininona tsy izy angalana fandray am'izay teneninao nora zay tsy azoko ty fandray am'izay teneninao nora zay de sady fitintsika kely ihany promotion antsika am'izao décembre zao fianambidy 500 ka hatramin'ny 700 fa raisitsika ihany le teboka kely hoe akohatra n'ireo article izay efa net zany hoe efa nampidinina be le vidiny ireo tsy afaka anareo zany efa eo aminay efa eo vidiny efa mora izy am'izay efa tena misy famantarana zany am'le entana hoe net na sa misy moins na moins de anjaranareo zany mijery zay tianareo escapo zao le firy moa fisarena 24 efa kely roanandro ka sisany zany hoe andraynjara amin'ny fisariana iny tsika zany telo hetsy ao anatin'ny telo hetsy ny vidiny entana vidinao afaka mandray anjara imbetsaka ianao miankina am'izay zavatra ataonao eo telo hetsy telo ery ohatrany de mazotiké desariana nareo zany 10 mahery zany misy tike milatsaka de misy tike re tazominy afatarana azy nareo le mahafantatra hoe nitarika fanahy efa navita concert 70 tany aloatra tany ary nitarika an'io maly fantatra zao nefa izy mihira fakomaly zay zao vo ankehitriny zay de tsy hainay le maly azo andamo zay momba ny resaka seho eo ny nay ao amin'ny tarika an'io maly zay amin'ny zoma manomboka amin'ny fito sasany etsy amin'ny le pavé dia ny fidirana efa ndresahana teo ihany mbola omenantsika ny numéro de ao anatin'ny site ihany koa zany ahitatsika ny page misy ny dokam-barotra momba n'izy ty ny numéro de ny 034 05 252 19 ahafahantsika manao famandria-toerana de ny suite pastry no miaraka amin'ny resaka sakafo ao ny fidirana de azahoana atsasaka koa de eo ihany koa no miaraka amin'ny zareo tarika fanahy etsy amin'ny cercle mesy tamora nitarika fanahy moa arak'izay teneniko zay hoe efa tena malaza izy any tanàna ary niezaka atao de ahafahana manaparika ny resaka mozika zany fa de tonga eto izy anao ny soirée ny bamami safidiny bamami zareo anafanana izy io etsy amin'ny cercle misy tanymora amin'ny sabotsy manomboka amin'ny 7 ora
anasana ny zanaka loatra mangory rehetra tsy akana afaka ho tonga marobe. Tarika le velon cabaret ty any amin'ny ankany Ambatomboravavy amin'ny sabotsy faha 12 ny volana desambra 2024 amin'ny 3 ora ariva. Amin'ny fandraisana anjara dia 2 alina ariary ny laharan-tarobia 034 64 506 08 na 033 14 176 89. dia misy amin'ny fanjanokako showcase ao amin'ny fanjanoka dia le tovavy matakatra ambony be mandritra ny fotoana ela be zany hoe rehefa mihiraka eny aika fanjanoka moa zany dia ohatran'ireny hoe bara chocolat misy coco reny ao anatiny andravanjo ka RIVOTRA 26 Analakely misy amin'ny fanjanoka ray alina ariary ny fidirana réservation 5 sy ray alina ariary 020 22 629 31 na 033 15 629 32 amin'ny Zoma izy io amin'ny fitora amin'ny 26 amin'ny arkady io eo amin'ny arkady eo amin'ny 26 la resama mbola tsy tao zany hoe occasion unique io andehananao makao ianao moa aiza mipetraka misasa tsara tamin'ny maraina nanamboatra dité sanao dité mibrosy tsara mandeha ny rano mijanahary zay satria amin'ny ity androandroany ity dia mbola mafisina foana raha pitso manko any antsika dia mbola tokony hiresaka an'izay fa le hoe zo fototra amin'le androandroany zany dia hikirizana ihany satria namana ihany koa no mikarakara an'reto zavatra reto le hoe OCA izy io zany OCA dia hoe fiarahamonimpirenena mikarakara momba ny hoe rano sy fanadiovana sy ny fidiovany misy zavatra anankiefatra ny afarana fotsiny tsy misy olona azo ilika amin'ny fanatanterahana ny resaka fikatrahana ny rano ho an'ny rehetra fanjakana manana didy be ao anatiny io dia mila zavatra karakaraina koa tsika ho an'ny ho afo satria tsika efa maina sy masiso rehefa tsy ampy ny rano dia mampiatra ny fitantanana tsara mba hahafahany zavatra mijoro araka le teniko teo hoe alefa le kopy alefa le lavadrano dia misy rano ihany eo fa tsy afaka enimbolana dia aolo mantsy ilay tanàna dia masiso ry matama fa dia manainga antsika rehetra samy roso amin'ny fanatanterahana zay eny tsara zay ry momoa fa dia ny tarika mpitoro kosa dia sady namoaka rakikira vaovao anankiroa double album no anao fampisehoana amin'ny alahady 9 desambra avy zao manomboka amin'ny 13 ora ao amin'ny FJKM Falearivo ambany dy pendrapendrana zany dia mipompy filoma zany programme studio tsika androany filoma zany efa segondra fitsisy dia aza dino reto tongava manotrina nyreo mpanakanto zay miezaka manolotra ny tsara manolotra ny kanto fa isika anaterakira tokony manotrina taorianany confinement satria tena ilainy zay tsy izay ny teo hitanareo tompoko fa ianareo tokony isitraka inontsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb Eric Honora Francis Dumont mifandarana nefa dia tsy miala mizafy zay maneva iny zay manasa olona alasinainy taratana lavilaka misy masaboty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zélone tantianareo foana galana miaro ny fahasalaman'ny pante taxi be Orange mirary fety sambatra ho antsika rehetra